Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha malala no mbola irana amintsika tsirairay avy eto indray amin'ity androany ity a. Dia faly be indray tena komiana aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto indray izay tratrantro anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao ny ankiradeo dia mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana dia ny groupe izay maharesy ary misaotra anao izay mbola tonga miaraka aminay eto indray androany anatin'izao fandarantsika izay rahanao arahanao mandritra ny adiny iray sasany eo dia manasanao ahatratra amin'ny farany randroany no vao tonga eto dia teny aminao mihitsy hoe tsy kisendrasena natongavanao eto fa tena anjaranao no tonga eto tena Andriamanitra mihitsy tena teny aminao amin'ny alalan'izao fandaran'izao manana hafatra manokana ho anao izy amin'ity androany ity ka raha zany sara aminao dia tsy miala eto aloha za satria mino koa fa ity fandarana faraparany mety hitanao ngamany amin'izao fotoana izao dia raha isy mihitsy hoe tsy kisendrasendra kory fa zavatra voalahatra Andriamanitra ianao tonga eto io androany. Raha tonga eto ianao dia aza misalasala mandray anjara miaraka amin'ny ankizy anaty commentaire raha isotry nefa eto mihitsy ianao eto dia fiarahan'ny-mpianakavy amin'ny andro harivariva tahaka izao mpianakavin'i Jesosy alleluia ka dia maharetatra amin'ny farany. Adiny iray sasany eny raha antsika eno hiritsika eno vavaka eno toriteny eno famelabelarana ny toriteny dia vavaka ho an'ny firenena ihany koa dia faly be zay miaraka aminareo dia tahiny Jesosy alleluia. Ianareo efa mpiaraka aminay eto kosa dia niditra volohany teto androany zoko felanarakoto tahiny Jesosy manokana ianao aranabavy felanarakoto ny fahasoavan'Andriamanitra tena hirotsaka aminao tsy manapetra ary na dia izay lalovanao aza dia hita menaka amin'ny tete satria dia tete menaka ny dianao no fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia hodidiny ny fitahinany tokantranonao sy izay rehetra mombanao ranabavy felanarakoto tompo ranabavy mami Fontaine Lalanirina Kodanela Androandry Marijo Sandola Bertsava Rolianisha Mami Mamsrandry Fiti Rantarina Marie Charline Elbetina Zamina Kadaka Mampionina Tongasoa i Verselina Razana Monika Kodaleoni Rolianisha Eliana Falrairtovo Tongasoa daholo Ajaska Patitsy Rodine Marie Kodanela efa niteneniko teo Jonatana Ranabavlina artizanay de Madagasikara Tina Rakoto Arzaka Zizi Carla ao ihany koa i Andoandry Tojo Mikael Aingodina Andrinasolo Tongasoa Marijo Jenilaina Tongasoa Fafaly Ramily Arsoa Nambiny Tsomakrina Felana Rakoto Mami tahiny Jesosy tsika tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany ary dia mazahoa ery daholo tsika tsirairay avy Eliza Tsiala Tsiry Amboaramiel Tongasoa ianareo tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany. Androany tsika dia miaraka amin'ny ranabavy Kodaleoni tsika vavaka fanombohana androany dia ranabavy Berta ilay tondra tenin'Andriamanitra eto androany. Mizara roa moa fandarantsika androany dia ny tapany voalohany irahanareo amiko anaty vavaka fiambenana, ny tapany faharoa kosa dia irahanareo amampionina amin'ny fitondranam-bavaka satria fitondranam-bavaka androany. Koa manomboka eto ary dia efa misokatra ny messengerako rado akiradio mandefasinareo fangataham-bavaka dia efa kitsika sy etsika am-bavaka rehefa miaraka amin'ny mampionina. Raha vao ohatra ka alefanareo ny amin'ny page ity ilay message dia tsy voavaky androany, tsy voavaky na alefanareo ny amin'ny fity na alefanareo ny amin'ny mampionina fa alefanareo ato amin'ny rado akiradio ato amin'ny compte mandefasinareo fangataham-bavaka ho etsika am-bavaka rehefa avy eo. Koa dia mahereza daholo ary mahareta hatramin'ny farany ndao atsika tonga dia ampandrotsika ranabavitsika Kodaleoni amin'ity androany ity izy no hivavaka ho an'ny fandarana metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ndao ary tahiny Jesosy ranabavy Kodaleoni anao ny fitenenana. Masoloha
Latsiny kely. Latsiny kely fa connexion somary misy miraikitra kely a. Ilana tsiny amintsika rehetrarehetra. Alleluia. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy antsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenina zao. Dia mbola hiary vavaka antsika nomboantsika ny fotoa. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izay midera sy mankalaza manome ny voninahitry ny anaranao. Mbola omenao fotoana ahafahanay mihaona aminao anatin'izao fandaharana izao. Satria noho ny fitiavanao sy famindram-ponao nahatongavanay tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotra satria mbola afaka manompo anao izay amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy malalo. Mino sy matoky izay efa eto ianao amin'izao mihaino anay. Efa fotoana iaonanay aminao ny ora tahaka izao. Anompo anao aranavao ny fanoloran-tenanay tsirairay avy. Mino izay efa eto ianao amin'izao fotoana izao. Na aiza toerana ahitanao anay izao vondrombavaka izao. Jesosy io, mino izay efa mihaino anay ianao. Dia ankehitriny Jesosy malalo, raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tsirairay avy mamindrafo aminay, mamela iloko aminay Jesosy io. Mbola apetraka ampelantananao Jesosy malalo ny lelan'ireo mpanomponao. Eo pastera Melabelitry Toriteny, eo izay tondra vavaka firenena. Arova amin'ny ranao mahery ny fitaovana indesiny amin'ny tanterahany izany sy izay koneksionanay rehetra. Eo koa izay mbola miasa mandraharaha sy izay mbola any an-dala. Aza vely diso anjara izy ireny amin'ny fanarahany dianao Jesosy malalo. Ary fenohin'ny fanahy masinao ny mpanomponao izay tondra ny teninao. Misaotra Jesosy eo, apetraka aminao ny fotoana rehetra sy izay tanterahany eto ninona ny zavatra tenenin'ny mpanomponao. Ianao no mpiteny ary ianao no anatriketo. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany anaovako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Kodaleoni izay mitondra an'izay vavaka matsiro nanomboantsika ny fotoana izay. Dia Andriamanitra manakaram-pahasoavana ny amaly fitianao raha nabaly dia tombozitra dia mitombo fahasoavana dia atao foana ny asan'Andriamanitra fa mahafinaritra ho avy tsy hoela ny matory tetika fa mandrosoa foana amin'ny asan'Andriamanitra. Dia tahiny Jesosy ranavavy Kodaleoni. Tahiny tompo kadaka Andronia Suzelle i Fabiola Zanakandapa izay mbola tsy voaravaka ihany ny teneniko. Dia Tsikarakoto Preta Marie Lampinirina Soameva. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra mami izay koa mbola tsy voaravaka tao ambony tao ialana tsindra misy tsy voateny. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika fa hiamira aloha tsika. Mialohan'izay nefa dia mbola tsy mitsahatra azy mandefa filazana amintsika fa isika amin'ny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo faharoa amby roapolo 20-21-22 mai ho avy izao tsika dia hiditra anaty fivadikanina. Manomboka amin'ny alahady hariva izay rehetra manam-pahandriana hiatrika fivadikanina hiaraka aminay dia mandefa MP amiko dia ampidiriko anatin'ny gropy misy ny olona rehetra izay hifady hanina. Anisan'izany ny gropy izay maharesy Tsakanavaka dia hifady hanina tsika mandritra ny 3 andro. Iomanantsika amin'ny dirantsika amin'ny Pentecoste ary avako malalako izay ankalazantsika amin'ny 5 juin ho avy izao amin'ny 15 volana jona ny ankalazantsika amin'ny Pentecoste. Ny fety be raha antsika eto miaraka eto amin'ny live eto dia ny sabata milo amin'ny Pentecoste. Fa ny Pentecoste kosa dia ao anaty Zoom no anatanterahantsika ny Pentecoste amin'io. Tsisy live hitanareo zany eto amin'ny Pentecoste
fa any anaty zoom tsika ao anaty trano amin'ny efitrano ambony ao isika rehetrarehetra taka ny tamin'ny andron'ny mpianatra tamin'ny andron'ny nresan'ny mpianatra ny Faniamasina antsika natateraka Pentecoste ka ianareo zay manana faniriana iaranao Pentecoste aminay dia mbola miteny amiko amin'ny MP koa dia omeko anareo ny code-na Zoom numéro sy ny code-na Zoom amin'izany fotoana izany zao sady anao dia efa mampidira Zoom le application atao hoe Zoom ao anatin'ny telefonina anao raha maniry ny araka aminay anatateraka Pentecoste ianao mahery zary tainy Jesosy tsika rehetrarehetra aoriana nyterity ditravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be entin-drano Berta isika dia velona tokoa melabelatra ny toro-teny ao anatin'ny terity zany ianao maka toerana tsara dia maka baiboly dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy ndao ary atolotra tsika mpitiavana be ity hira ity mahery izy daholo. Alléluia. Ary betsaka nareo nankafiny iriny iran'ny mampionina natao iran'ny popiny dia tamin'ny mariazinay iny natao mampionina natao am-piangonana tamin'ny mariazinay mivady. Alléluia. Tsara iny iriny.
dia mino fanakafianareo. Aleloia. Ratsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mifatoa tsara ianao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia maharetaka koa hatramin'ny farany aorian'ny toriteny dia hiditra avy hatrany amin'ny fitondranam-bavaka isika. Aleloia. Dia efa afaka alefanao anaty MP akao radio kiradio fangataham-bavaka izay angatahanao angatao amin'ny finoana dia izay kosa hivavaka amin'ny finoana. Aleloia. Tahian Jesosy ary tianareo daholo ilay hira mahafinaritra izany. Andao antsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ranabavy Berta mitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia avy eo amin'ny velona tany mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra. Teny tompo ary Ranabavy Berta anao ny fitenenana. Ary havana malala aleloia. Tahian Jesosy pastera mianakavy, tahian Jesosy antsika rehetra. Resiko fahasoavinao ary havana malala ny zaran'ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo akiradio vavaka fiambenana izao. Ny tenin'Andriamanitra iarahantsika mamaky ao anatin'ny bokin'i Isaia. Isaia 5:5 resintsika mamaky amin'ny 9:9 miafara amin'ny 9:7. Isaia 5:5 resintsika mamaky amin'ny 9:9 miafara amin'ny 9:7. Ny sora mandreo ambony fiantsoanany olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiava an Jehova dia mbola hita izy, miantso azy dia mbola ankaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany ary ny tsy marina hahafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny ho an'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Aleluia. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana malala dia ny tenin'Andriamanitra tena fanehoan'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany ho antsika tserekereky avy. Andriamanitra ry havana malala dia tsy mitapaka ny miantso antsika ho olony sy ho zanany. Satria ahitan'Andriamanitra ry havana atsika tserekereky avy tokony hanana hetaheta hitady ilay Jehova Andriamanitra. Mbola tena tokony hanana fantanantenana atsika ry havana hitady ilay Jehova Andriamanitra satria mbola tena manana toky raha tena hitady ilay Andriamanitra isika, ilay Jehova no hitadiavintsika ry havana na amin'ny fomba manahoana, na amin'ny fomba manahoana dia tsy misy ny tsy ahatavantsika ny amin'izany fanatrehany ilay Jehova Andriamanitra eo amintsika tserekereky avy. Ary raha manana hetaheta mahatsapa fa ilay Jehova Andriamanitra no tsy hamelantsika irery ry havana malala dia tokony hiantsoantso azy isika rehetra. Tokony miaiky ny antsony isanandro atsika tserekereky avy satria mbola tena ankaiky antsika izy. Mbola tena mitady antsika izy ary mbola anatin'izany antsoantso ho antsika tserekereky avy ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Araha hiantso ilay Jehova Andriamanitra atsika ry havana dia tsy misy ny marina, tsy misy ny efa tena tsy misy fipentipentenana eo amin'ny fiainany, fa
tsy navelan'Andriamanitra ho rery. Tsy harian'Andriamanitra riavana na dia eo azany tsy fahamarinantsika, fa mbola tsy mitapaka ilay Jehovah Andriamanitra miteny amintsika hoe miantso antsika izy mba handray ny fahasoavana. Tegna izao soramandry izay mitondra ny tenin'Andriamanitra izao riavana dia efa tokony ho ampiantsika ary tokony ahatsapantsika fa tena raha mitady an'Andriamanitra isika, raha miantso an'Andriamanitra isika, ary raha hiala ny amin'ny fahazarany ratsy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia tsy misy ny hatahorantsika fa handray ny fahasoavana, handray ny fitantanan'Andriamanitra, satria matoa antsika miantso azy, matoa antsika mitady azy, dia vonona ny handray ny amin'izany fahasoavana izany. Ny fahatongavantsika ao anatin'izao fanompoana an'Andriamanitra riavana dia tokony efa ahatsapantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoza ho antsika tonga mitady ny tavan'ilay Andriamanitra, tonga miantso ny amin'izany Jehovah Andriamantsika izany. Ary mihaiko izy riavana malala ny amin'ny fiantsoana atsika tsiraikiray avy, miteny amintsika izy fa hamela heloka izy. Tena naveriny roa amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ny resaka hoe hamela heloka tokoa izy. Tena hamela ny heloka atsika le Jehovah Andriamanitra riavana. Ino ny tokony tsy hananantsika hetaheta hiantsoantso le Jehovah Andriamanitra? Inona no tsy hananantsika hetaheta hitady ilay Jehovah Andriamanitra riavana, satria tena amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fofeno fitokina fa raha manatona ilay Jehovah Andriamanitra isika dia ho zarainy amintsika izany fahasoavana izay tsy takatry ny saintsika. Ary miteny amintsika ny Jehovah Andriamanitra fa ny fihevitro tsy ho fihevitrareo. Inona riavana ny zavatra zay anatin'ny saintsika manoloana ny fiantsoantsika ilay Andriamanitra, manoloana ny fisalasalantsika hiantso ilay Andriamanitra. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra raha anatin'ny fisalasalana isika, ary ny zavatra zay eritreretintsika raha manana amin'izany fisalasalana izany mahatonga ilay tsy fantohantsika eo amin'ilay Jesosy Kristy riavana, eo amin'ilay Jehovah Andriamanitra riavana malala. Efa miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fihevitrareo tsy fihevitro, ary ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, fa ny lalan'ilay Jehovah Andriamanitra ihany no tokony hizorantsika. Ny fihevitra ilay Jehovah Andriamanitra ihany no tokony heverintsika, satria amin'ny alalan'izany rehetra izany no ahafahantsika handray ny amin'izao fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Ary ilay Jehovah Andriamanitra no miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Tena tsy misy fitika riavana raha miantso ilay Jehovah Andriamanitra amin'ny feo mahery isika. Tsy misy ny ampiahiahy atsika riavana raha mitady ilay Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana isika, fa vonona handray atsika izy, vonona hanolotra ny fahasoavana eo amintsika izy, hampitombo ny finoantsika, ahatonga atsika ho eo ankaikiny mandrakariva. Ary ho tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany, no hahavoan'ny lalako noho ny lalanareo. Tena avo dia avo riavana ny famonjian'ilay Jehovah Andriamanitra atsika. Tena avo dia avo riavana malala ny hetahetany ilay Jehovah Andriamanitra amintsika, hizarany ny amin'ny alalan'izany famonjeny izany. Inona ny fihevitrao amin'izao tenin'Andriamanitra izao?
aoka ry havana malala hatsapa ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Hatsapa ny tenin'ilay Jehovah Andriamanitra amintsika fa izy no mahalala izay heverany atsika. Izy no mahafantatra ny lalana izay tokony hizorantsika ary tsy hitondra loza eo amintsika izany fa hitondra fahasoavana, hitondra fiainam-baovao eo amin'ny fiainantsika izany lalana omen'Andriamanitra isika tsirairay avy. Raha manaiky antsika ry havana handray ny antson'Andriamanitra dia tsy misy ny zavatra izay hampiahiahy eo amin'ny fiainantsika. Ary raha dia misy azany tsy fahaizantsika handray hanatanteraka ny amin'izay hanirahan'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny asany ry havana dia tsy tokony hampiherikerika atsika izany. Tsy tokony hampisalasala atsika izany fa efa fahasoavana lehibe ho antsika no omen'Andriamanitra ny amin'ny asany tsirairay avy, ny amin'izay fiheviny isan'andro izay omen'Andriamanitra atsika dia amin'ny alalan'ny fahasoavany izany rehetra izany. Miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra izay milaza amintsika hoe antsoy aho dia hovaliako ianao. Tena miaiky aho ry havana malala, iza no ahatavantsika, iza no handrenesantsika ny fiteny tahaka izany raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra tsy ankanavaka ry havana no anaovan'Andriamanitra ny antsoavo eo amintsika tsiraikiraiky avy. Fa tiantsika ilay Jehovah Andriamanitra, tia zarany famonjena eo amintsika ilay Jehovah Andriamanitra ary hanolotra ny fahasoavana lehibe eo amintsika ilay Jehovah Andriamanitra. Tiantsika ilay Jehovah Andriamanitra ry havana, ndao atsika hanaiky ny antsony, ndao atsika hitady ny tavany, ndao atsika hiantsoantso azy amin'ny feo mahery fa tsara loatra ny amin'izany fiarahana amin'ilay Jehovah Andriamanitra izany. Mino ary havana malala fa hampahery atsika izao tenin'Andriamanitra izao. Raha misy ny fahakiviana any aminao amin'izao fotoana ankehitriny izao ry havana dia raiso ao anatin'ny fontsika fa miantso antsika ilay Jehovah Andriamanitra ary ho hitantsika izy amin'ny heriny ary azontsika tsapain-tanana ny amin'izany fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavana ny amin'ny antsony rehetrarehetra izao omeny Andriamanitra atsika tsiraikiraiky avy. Ndao atsika ry havana hanaiky ny amin'izany antson'Andriamanitra izany. Maro ny amin'izao fiainan-tsarotra izao ry havana efa diso fihevitra, maro ny amin'izao fiainan-tsarotra izao efa manana fahakiviana eo amin'ny fiainana, nefa tonga amintsika androany ny tenin'Andriamanitra miantso ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Ndao atsika hanaiky ny amin'izany antson'Andriamanitra izany ry havana, tsy herikerika ary tsy hanana fitokiana amin'ny olombelona fa hanana fahatokiana amin'ilay Jehovah Andriamanitra. Izy rery ihany no hitokiantsika ny amin'ny zavatra rehetra ary izy rery ihany no hanteherantsika ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy ny tsy ho azontsika ary tsy misy ny tsy asehon'Andriamanitra eo amintsika momba ny amin'izany fahasoavana lehibe izay antsoan'Andriamanitra atsika izany. Efa fahasoavana lehibe ho antsika ry havana ny fibitsihany, ny famindram-pony, ny amin'ny fahavelomantsika mbola afahantsika mandeha mitady ilay Jehovah Andriamanitra ary mihaino ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Efa fahasoavana ho antsika izany. Aza vela ho verimaina
aza vela handalo fotsiny eo amin'ny sofintsika ary izy atao hampangidihidy ny sofintsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra ho fahasoavana ho antsika tsiraikiraiky avy zany. Tiantsika ilay Jehovah Andriamanitra ry havana nda ho hanatona azy, nda ho hanaiky ny fitondrany satria ny fiheviny ilay Jehovah Andriamanitra ihany no tokony hananantsika fampanantenana, fa ny hevitra antsika manokana dia tsy fantsika na inona fa avy amin'ilay Andriamanitra no tokony hanankenantsika ny amin'ny zavitra rehetra, afahan'Andriamanitra hanolotra ny amin'ny alalan'izany fahasoavana maimaim-pona izay omen'Andriamanitra antsika izany. Tiantsika Jehovah Andriamanitra dia mirary ny fahasoavana ho tonga amintsika tsiraikiraiky avy, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny ranabavitsika Berta tao anatin'izay toriteny nahafinaritra, ary Andriamanitra manan-kariam-pahasoavana ne hamaly fity anao ranabavy. Mitombo ositra, mitombo fahasoavana, dia Andriamanitra izay naniraka anao teto mbola niraka anao foana andehanao ny asany dia misaotra indrindra fa dia nandraindray ny olona nandraindray zay tamin'ity androany ity an'izany tenin'Andriamanitra nentinao teto izany, dia Jesosy hamaly fity anao ary hanositra anao hatrany izy dia hampitombo anao hatrany ihany koa hamaly fity anao. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa izay mankasitraka ny ankizy mandray anjara etona fa ny fankasitrahana ataonareo ireny dia tena mampahery an'izy ireo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony, ka dia aminareo ny isaorana ary raha mahery ireo ankizy ireo anao asan'Andriamanitra, dia satria eo ny fampaherezanareo an'izy ireo. Halleluia. Ka dia tahin'ny Tompo dia mahereza isika tsirairay avy. Lasa tsy mahita anareo indray za. Mahinao tsara nareo Mila tsy mitily fa somary lasa kely ilay connexion keto, lasa tsy mahita anareo maheno tsara. Saotra nareo maheno tsara fa za tsy mahita tsara, tena tsy hitako intsony nareo. Lasa aiza nareo? Io nareo vao hitako. Halleluia. Izay mbola tsy narabaiko moa dia arabaina foana ihany ery karaka, ohatry mbola tsy narabaiko teo dia amboarantsika ihany koa tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra. Naël mahita tsara, saotra nareo sady mahita amin'ny maheno. Ranabavy Berta moa teo nitondra antsika ny Isaia fa 5:10 ka hatramin'ny 7 no vakiny teo fa ny nahy kosa ny ampaherezako anareo androany ny amelabelarantsika azy dia ny any amin'ny Isaia 5:10 io manomboka ny amin'ny 1 hatramin'ny 13 no velabelarantsika eto amin'ity androany ity. Ty Isaia 5:10 ity mahafinaritra be mihitsy izy ity. Alleluia. Anisan'ny Isaia mahafinaritra be izy ity. Anisan'ny chapitre tena mahafinaritra be izy ity. Isaia 5:10 andininy voalohany. Ny soramary dia fiantsonan'ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany dia efa zavatra mahafinaritra be. Fiantsonan'ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy ny kobon'Andriamanitra ho azy ireny na ho ana olona voaisa ratsan-tanana
Zany hoe fahasoavana zany fa ho an'ny olona rehetrarehetra. Aleloia. Ary androany koa ianao atsoina mba handray an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Mety nivavaka ianao hatram'izay, misy olona mivavaka fa tsy miaina anaty fahasoavan'Andriamanitra. Misy olona mieritreritra manompo an'Andriamanitra fa tsy miaina anaty fahasoavan'Andriamanitra. Fa ianao aty amin'ity androany ity, raha eto ianao miaraka aminay eto dia atsoina ianao, invitena ianao handray an'izany fahasoavan'Andriamanitra. Fa tena ao amin'Andriamanitra no misy ny fahasoavana. Zany hoe fahasoavana zany dia avy amin'ny teny hoe soa, avy amina zavatra hoe tsara, fahatsarana, fahasoavana. Aleloia. Dia miantso anao izay androany, miantso anao Jesosy amin'ity androany ity, andao handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny voalohany hoe ianareo izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano. Ianareo izay mangetaeta, izy zany mangetaeta izy eto. Zaho zao androany nafana be mihitsy dia lany ny rano satria mitondra rano rehefa mandeha miasa. Tena midikotina eran'ny fiasana nitady rano. Fa rehefa mangateta be isika mahita rano dia renao mihitsy hoe misy fitsarana anatin'ny vatana rehetrarehetra any. Rehefa ao anatin'ny an'ilay mangetaeta be iny, maina daholo ny vava, misy fiantraikany hatramin'ny hery sy ny tanjakao. Fa rehefa tonga ilay rano, ary aza mba mangetaeta ihany no mahazo rano, fa izay rano tokeo tonga dia lany, mahery misotro be dia be. Androany tsy hitady rano amin'ny tavoahangy ianao. Raha mangetaeta ianao amin'ity androany ity, ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe mankanesa amin'ny rano, aizary ny rano. Aizary ny rano. Jaona 4:4. Andiny 7:12. Aloha Jesosy. Hoy Jesosy hoe andininy Jaona 4:4 andiny 7:12 sy 8:12. Jesosy namarika nanao hoe izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola ngetaeta ndray. Fa na iza izy misotro ny rano izay meko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay meko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Dia ho ilay vehivavy hoe tompoko, meo izany rano izany mba tsy angetaeta intsony, ka aketo anitsaka atsaka intsony. Efa nahemby ianareo fa ho ritra ny rano ho sarotra ny rano eto Frantsa tsy ho ela. Miakatra ny hafanana, tsy misy ny olana ezahana mihitsy izay hampikorotana ny olona, izay hahatonga ny olona ho sahirana. Ny firenena rehetra na ny firenena arabo aza dia manana rezervana rano. Fa ny eto Frantsa ihany no mahita an'izany hoe tsy hisy ny rano tsy ho ela. Ohatran'ny nampitandrema ihany hoe tsy hisy ny menaka ka tsy hisy ny vary, dia ho sarotsarotra ny rano ao aorianao ary tsy ho azo atao indray ny manarinary rano amin'izao. Fa tsika tsy matahotra an'izany. Hoy ilay Isaia hoe ianareo rehetra izay mangetaeta dia ny vahaolana ndao mankany amin'ny rano. Betsaka ny etaeta eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Mitady ny olona izay hamahana izay hanafahana an'izany etaeta izany. Fa diso lalana ny olona, tsy mankany amin'ny rano ny olona. Ahoana ny hinanan'ny olona, ahoana ny hanomezana mofo maina, olona mangetaeta. Betsaka ny olona mitady rano, fa mofo maina nomen'ny devoly azy. Ary tena maina ny olona amin'izao fotoana izao. Mitady fitiavana ny olona ao tokantrano, vola nomen'ny devoly. Mitady fifaliana ny olona, fimamona nomen'ny devoly. Mitady vady ny olona, mpanimba nomen'ny devoly. Fa androany ianao raha mangetaeta,
dia mankalesany amin'ny rano. Ary zava-mahafinaritra ho le tenin'Andriamanitra ary ianareo izay tsy manam-bola avika mividiana ka homana. Izay tsy manam-bola raha eto amin'ity zao tontolo izao ity, rehefa tsy manam-bola ianao dia tsy afaka manao ninninona. Tanangina mba mangeta heta dia mangatara rano eny amin'ny mpivarotra raha-pitsy hoe anana tompoko mba ameo rano ko mangeta heta, aiza ny vola ozy ny olona. Fa ato amin'Andriamanitra ny solamary dia ny fiantsonan'ny olona rehetra indray fahasoavan'Andriamanitra fa voateny ato ny olona izay tsy manam-bola avy mividy ka homana. Ao amin'Andriamanitra izany dia efa fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ianao afaka mividy nefa ianao tsy manam-bola. Hividy fa tsy manam-bola fa mividy ihany ny anaranao. Ho ten'Andriamanitra hoe avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola tsy am-karena ny zavatra telo ireo dia zavatra tena zavatra ngezabe daholo ary milaza zavatra ngezabe. Ny rano araka ny tenintsika teo dia iny tena hoe fototry ny fiainana. Ifadianana zao tsika amin'ny 2021-22 tsy haiko izay fahazarana rehefa mifadianana. Misy olona manana fahazarana maro, misy olona tsy misotro rano sady tsy misakafo. Fa tsika azo atao misotro rano. Zaho zao rehefa mifadianana tena misotro rano be dia be mihitsy ahako. Ary anisan'ny mahatonga anahy tsy reraka sy mahatonga anahako zana isan'andro misotro rano tena be dia be ny rano misotroko. Raha mbola safidy zany aleo misy rano toy izay mbola misy sakafo. Efa tsy maintsy misafidy. Mbola elaela vao maty kokoa ny olona manana misotro rano sy ny olona mihinan-kanina. Raha samy tsy misy zany dia inona tianao sakafo sa rano dia anao rano fa ela kokoa vao maty. Ny rano mitondra miantoka ny fiainantsika io, miantoka ny fiainantsika, ny fahasalamantsika dia ny rano. Zavatra telo ny tenin'Andriamanitra. Ho ilay izy hoe raha mangeta heta dia mankalesany amin'ny rano. Ianareo izay tsy manam-bola sao dia mihafahafa fa avy mividy ka homana. Eny mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola tsy am-karena. Rano. Salamo 400. Salamo 410. Mampandeha loharano eny amin'ny lohasahy izy eny anelanelan'ny tendrombohitra ny alehany reny ka isotroany ny bibidia rehetra sy analany ny brikidia etaetany eny ambony ny toeran'ny voromanidina ary eo amin'ny ratsan-kazo no hanenony. Manondradrano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony izy, ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Mampaniry ahitra ho am-biby fiopy sy hanana hason'ny olona ary moka hanina avy amin'ny tany. Halleloia. Rano daholo ny antony izany. Rano, vita amin'ny rano daholo izany rehetrarehetra izany. Ary ny antony mambola ohatr' izao antsika dia noho io rano, io loharano izay nomeny Jesosy an'ilay vehivavy tao Samaria. Mahatonga ny vehivavy mbola mandrakitiny androany mbola afaka mitory teny, mbola ampiasain'Andriamanitra. Dia ny vehivavy hafa firenena io nandray. Eto amintsika eto mitory teny vehivavy, be dia be ny olona miteny hoe vehivavy aza mitory, tsy mahazo mitory teny araka. Mety zavatra tenenin'ny Paoly fa iny zavatra iny dia niankina tamin'ny tanàna zavako anareo mantsy iny satria be dia be miteny hoe ianareo vehivavy aoka anginy dia tsy mahazo mitory teny hoy Paoly. Nisy tanàna tokoa tena nananaran'ny Paoly hoe aleo vehivavy mipetraka satria teo amina tanàna anankiray izay nirehatra be mihitsy ny fanahy fitsangajangana teo amin'izany tanàna izany. Dia fahendrena hoy Paoly, petrahanareo vehivavy, aza miteny anareo vehivavy, aza mandranitra ianareo vehivavy. Fa tsy akory tsy miteny daholo, tsy mahazo mitory teny intsony ny vehivavy rehetra, misy fiangonana be dia be hoe tsy mahazo mitory teny ny vehivavy. Fa eto amintsika dia fantatreo tsara fa ny 7% ny mpikambana tamin'ny groupe Zemaresy dia vehivavy. Ahoana ny tsy ampitoriana teny dia ahoana izany ny amelantsika izany mitory teny izany tsy handeha ihany nefa raha nabaviperita vehivavy. Fa vehivavy no meny Jesosy an'io loharano. Rehefa izany mba meo amin'izany rano izany koa mba
tsy velona eto amin'ity fahatsakana ity tsotra. Alleloia. Ho le tenin'Andriamanitra hoe zay nareo mangetaheta makanesa amin'ny rano. Nareo tsy manam-bola, avy mividiana ka homana. Eny avy mividy divay sy ronono, divay zany ao amin'ny Baiboly dia endrika fifaliana. Endrika famantarana mombana resaka fifaliana, resaka na firavoravona izany atao hoe divay zany. Any amin'ny salamy faefatra amby zato ihany vakitsika mitoy mantsy ny 1:5. Ny divay zay mampifaly ny olona, hitanao, mitory fifaliana ny divay. Ny divay raha le divay mahamamo dia mitondra fitabatabana. Fa ty divay ty dia takan'ilay divay zay natolotry Jesosy tao amin'ny fanambadiana tao Kana, fahakakana voalohany nataon'i Jesosy. Hitanareo, olona tenin'Andriamanitra tany amin'ny Jaona faharoa toko fahatelo any, ary lany ny divay. Lany ny divay tao amin'ny fanambadiana io tapotra ny fifaliana. Saika nanjombona io fety io. Saingy teo Jesosy dia naveriny Jesosy, soloiny Jesosy divay ny rano. Soloiny Jesosy fifaliana le fahoriana teo. Ilariko ny fiainanao raha mandalo fahoriana na alahelo, io rano matsatso amin'ny fiainanao tsisy tsirony io ovahin'i Jesosy io divay io. Ny divay zany dia endrika famantarana resaka fifaliana. Any amin'ny fitsarany mihitsy misy teny an'izany, fitsara toko 7 andiny 17 manao hoe fa hoy ny voaloboka taminy nofoko va ny rano izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona. Tanao, endrika fifaliana, mitory resaka fifaliana zany resaka divay zany. Raha eto no jerena ny Isaia 5:15. Zany hoe inona zany? Efa azokazontsika tsaina angamba na teo fahasoavana zany. Rano dia fiainana. Ny divay dia mitory fifaliana, ary ny ronono dia mitory fahavokisana. Ny ronono, ny jiosy dia olona tena mpisotro ronono, ary mahavariana fa ny jiosy dia misotro rononona rameva, rononona ondry, rononona osy, rononona omby. Ireo karazana ronono ireo dia hohanin'ny jiosy. Dia tena anisan'ny sakafo tian'ny jiosy ny ronono satria mora vita. Tsotra nefa mora vita, ary ny ronono ny zareo ohatran'ny antsika ihany koa moa zany. Ny jiosy kely nampianatra ny olona nanao yaourt reny, nanao abobo, yaourt, nanao fromage zany. Satria ny ronono zay tsy langy, sotroina zay azo sotroina, dia zay tsy langy mijanona eo dia tena masiso mihitsy. Dia izy le masiso iny lasa mivaingana, dia iny tonga lasa ronono mandry. Ary ho an'ny jiosy tena endrika fahafenoana, endrika fahavokisana zany hoe ronono zany. Rehefa eo ny ronono zany ary misy olona any amin'ny faritra avaratry ny firenena jiosy dia matetika misy olona sahirana ry havana fa iny ronono mandry iny tsy lanin'ny mpanankarena ny ronono dia mijanonjanona eo dia lasa mivaingana ho azy eo, dia alain'ny olona sahirana ireny dia mahavita sakafon-dreo mandavantaona avitany karazan-tsakafo be dia be ny ronono mandry. Zany hoe eto zany ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina zao, ireo zavatra telo ireo dia mitory ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny rano dia mitondra fiainana, ny divay dia mitondra fifaliana, ary ny ronono dia mitondra fahafenoana, mitondra fahavokisana. Ireo no mamaritra teo fahasoavan'Andriamanitra sady miaina tsara ianao. Miaina anaty fifaliana ianao, miaina anaty fahafenoana ianao, tsy manana zava-mahory. Amory ny rano fialan-tsasatra. Alleloia. Manana leloha rano velona, miboboka any anatinao foana, tsy mety mangetaheta dia tonga teo amin'ny toeran'ilay vehivavy Samaritana. Sisy raha injy rano tany amin'ny fahatsakana ntsony. Androany zany ianao tena asaina. Hoy ny tena Andriamanitra fiantsonany olona rehetra indray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany revana ny fahasoavantsika ao anatin'izao mivavaka izao. Alleloia. Ary za mety fa mba mangetaheta an'izany ianao tsy mety mivavaka io. Hoe mba te hanana an'izany hoe
loharano velona miboboky atao anatiko. Alleloia. De loharano mpifaliana tsy mety afaka eo amin'ny fiainako faly foana firavoravoana foana ary misy fahafenona tsy nono tsy mangatakatiny tsy ritra tsy mahantra. Halleloia. Zay ny hevitro zavatra telo reo fa ny zava-mahafinaritra de zao nefa tsy ambola tsy ampikarena. Nampianatra Andriamanitra tamin'izany fa betsaka ny olona mieritreritra fa vidino ireo zavatra zao. Maty antoka ny olona mieritreritra eo amin'ny 2 nahoanareo no mandany vola am'izay tsy aniny ary vokatry ny fisasanareo am'izay tsy mahavoky. Betsaka ny olona tena mahavita mihitsy ny mandany vola, mandany arena, mikatsaka hanina, de mikatsaka fahavokisana, de mikatsaka n'ilay zavatra zay fahasoavana nomen'Andriamanitra ery ambony reo, rano, divay, io ronono. Divay reto de ranom-boloboka ny teneny reto fa tsy toaka. De mikatsaka n'ireny ny olona. Nefa Andriamanitra miteny hoe tsy ambola tsy ampikarena. Mahavariana tokoa. Fa zao mihitsy ny tena lôzika ny fivavahana. Tsy ambola tsy ampikarena. Fa nefa ianao afaka mividy. Ny hevitry le mividy eto de zao zavatra tsapanao fa sarobidy de vidinao. Raha zavatra memena-potsiny zarazare-potsiny de fantatritsika tsara fa tsy de tiany olona zany zavatra zarazare-potsiny zany. Ohatrany tsy de misy vidiny amin'ny olona. Fa rehefa hoe mividinao mihitsy iny naharary anao de misy vidiny aminao. Toy izany loatra viary mividiana tsy omeko fotsiny fa mividiana de minana fa tsy ambola tsy ampikarena. Satria raha ambola ampikarena ahoana mba hananantsika an'izany fahasoavan'Andriamanitra? Aiza ny vola antsika? Aiza ny arenantsika? Tsy afaka mividy an'izany tsika. Hoy le pasteur américain zay hoe avianareo aty mividin'ny fiainana mandrakizay. De ny olona mpamin'ny olona ao am-piangonany aseny mandovo vola aminy de soratany any an-danitra ny anarany de meny azy fiainana mandrakizay de mandovo vola tokoa ny olona mividy plasy any amin'ny paradisy. De olona koa de misy tsy azo satria le olona tsy namaky ny Isaia 5:50. Isaia 5:50 miteny hoe tsy ambola tsy ampikarena ny volanao sy ny arenanao zany. Tsy mantaitra an'Andriamanitra zany. Fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao tokony mba handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary fahasoavan'Andriamanitra raha natokana raha vidina amin'ny vola sy ampikarena tsisy telo tsika menakavy. Tsy ahiravana olona sahirana daholo e. Sahirana daholo tsika nitady an'Andriamanitra. Ny akabetsahantsika ireo saiky mifandray amin'ny resa-bola daholo ny akabetsahany ny problème antsika tonga teto. Tadidiko misy anabavy zay teto efa tsy etsony izy mety mba maheno an'izao fandarana zao ihany izy. Nanana ny tonga teto izy tsy salama ny nahatongavany teto andafy. De vao tonga teto zany izy de mbola tsy nisy ninona nikarakarainy momba n'ireny AME reny na reny hoe AME sy ny toyatierina ahafahany manana carte vitale mba hahatonga ny fitsaboana ho maimaimpoana. Fisy to de miditra hôpitaly ka miditra hôpitaly eto tsy manana carte vitale zany ianao anahoana no avinao ry havana? Vola zany voaka avy any amin'ny hôpitaly izy. Zay mba nahatongavany niaraka tamintsika teto. Vola efo 4 000 € ry havana nalainy nino de izy ny hôpitaly frantsay taminy. Isaorana an'Andriamanitra fa rehefa nentina mibavaka teto ary mampiranao hoe eto tsy misy zavatra tsy vitan'ny vavaka. De isaorana an'Andriamanitra fa tena navotsy nefa efa tonga ny taratasy ny huissier efa tena fampitandremana farany. Mba tafahoana tamin'ny fandarana andramoka izao izay misy Jesosy miasa de nentina mibavaka voninahitra an'Andriamanitra. Tonga ny taratasy taty aoriana 3 volana tondrana mibavaka azy tonga man votsitra jery vavolombelona izy tonga ny taratasy. Tsy mandona ny ariary. Alleluia. Tsika rehetrarehetra eo saika resa-bola daholo ngeny ny fiatombohan'ny problème antsika. Eny mety tsy voka ny trosy ianao fa renao mihitsy misy fahasahiranana. Fampiankinakina amin'ny vola eo daholo ny problème antsika rehefa tena alalinina na dia atoko hoe nanarary eo ny zao tsabo tany Madagasikara.
de tonga ty anao niezaka tonga taty andafy misy olona maromaro nareo fitsabotena no natongavanaareo aty tsy ampytsony nefa nety manana fampiakina amin'ny vola daholo de tonga ny fahasahiranana ko raha zany moa ravantsika no ividy vola ny fahasoavan'andriamanitra hoaiza tsony ny vola zay zany nge ka mihiba ry avana zay nge ry avana anatina an'andriamanitra zany tena tsy hoe tsy nanam-bola fa tena président tena PDG any tsy manam-bola mihitsy fa raha nisy fikambanana tete izy amboka ny trosa mety zay mba président fa raha kely ny mpalolo-tsaina mety zany groupena olona boka ny trosa de efa mety président d'honneur mihitsy n'izay mivady ngamba tamin'izany rehetra zany ny boka ny trosany ko raha izany no mila mividy sy amin'ny vola sy arena ny fahasoavan'andriamanitra de tsy maintsy tany amin'ny fanompo-tsampy any angamba any koa ary mbola mandoha vola akolamena sy divay sy tantely sy inona ny dadarabe fa androany ianao raha androany ianao alleloia mare an'ity andro ty tena gratuit ny fahasoavan'andriamanitra za zao am'izao fotoana zao tena koa gaga mahita an'le fomba ty moa zany ohatrany ndraindray ohatrany nalaza be reto resaky reto tao hoe pastera misy pastera maromaro manao publication ianao pastera nefa ianao manakihana pastera fa zany efa de tena miteny anareo fa aleo pastera manakihana pastera satria pastera manakihana mafantatra ihany koa ny tsy fetezany zavatra zay tokony ho kianina ary amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ny anakianana zavatra tsy mety zany ny fivoahana ny fivoliana miala amin'ny tijera zay ny tenin'andriamanitra raha mpanao politika ny anakihana pastera kizy ary tsy mahay an'le baiboly kory fa za manokana de za mahita de lakotsiny za aloha tsy pastera fa mba mandinika baiboly fa betsaka ny zavatra zay olona zay koa nanao veloma tamin'ny fomba ofisialy koa zay olona zay ke fa zatra veloma amin'ny fomba ofisialy fa zao momba le raha matoto hoe teneny mampiony zany zao za ry avana tena mahita hoe tena misy zatra tsy mandeha amin'ny lohan'ny mihitsy ny ataon'ny mpanompon'andriamanitra sasany am'izao fotoana zao misy tena hoe mandoha vola de mihainy toriteny nefa le toriteny tokony hitondra makaiza tokony hitondra makany le fahasoavan'andriamanitra manoro lalana ho an'le fahasoavan'andriamanitra zay zao hoe de manao aminareo hoe mitondra anareo isan'andro mbola resaka ny moa tsika mitoy resaka io maty satria lavalava ihany izy ty inona moa tanjon'ny mpanompon'andriamanitra de niantso ny olona rehetra ihany koa mba handray ny fahasoavan'andriamanitra ary volazan'ny tenin'andriamanitra tsy ambola tsy amkarena na tsy manam-bola ary ianao boka ny trosa ianao hoaiza ny tany alehanao raha vao tonga ianao de vola ny alaina aminao de hoaiza zany ny tsy vola nalaina taminay mividiana ozy izy nefa tsy ambola tsy amkarena fa tamin'inona tamin'ny fotorotoro tamin'ny etaeta tamin'ny faniriana lalina n'andriamanitra nahoana ianareo mandany vola am'izay tsy anina betsaka ny mandany vola amin'ny zavatra tsy elana tsiny mihitsy fa lasa misy zavatra maro miseho anivon'ny tontolon'ny fivavahana am'izao fotoana za zao tsy fantatro mihitsy hoe manahoana ny efficacité an'ireny hoe olona mividy menaka ampiangona de amidy ny menaka amidy ahoana mividy menaka de za zany mba te ahita amin'ny fianara-maso hoe nanahoana reny fiainan'ireny olona mividy menaka atao ampiangonana ireny ohatra misy bebe avy mividy rano voasina ty rano avy any Israely eto amintsika tsisy an'izany eto anao raha ividy de USB misy toriteny izay tsy vidina toriteny fa vidina USB eto zao mba ilanao vola teto amin'ny fandarina tena hoe manivarotra t-shirt zay efa ho avy nay t-shirt zao zay mila rehefa tsy ho ela mba atao fahatsiarovana fa tsy fitadiavam-bola
fa tsy vidanina fahasoavan'Andriamanitra. Ny fampianarana rehetra raisinao eto dia gratuit. Ny fitondrana ambavaka rehetra ataonao eto dia gratuit. Tsy amin'ny vola, tsy amin'ny karena. Entina ambavaka ianao, gratuit. Mila délivrance ianao, gratuit. Mila fampianarana baiboly ianao, tena gratuit. Zao toro-teny hitanao zao, gratuit. Tsy mbola nisy ny teny taminao teto hoe anao zoom tsika dia meo voly zay dia menanao ny kodina zoom. Sokatra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ividy, vidika homana, fa tsy amin'ny bola, tsy amin'ny karena. Ahoana ary nareo mandany vola amin'izay tsy aminy e? Hanovokatra ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky. Misy olona zao amin'izao fotoana zao hoe mpanompon'Andriamanitra zany. Dia 400 000 izay. Henoko maly, 400 000 francs ny consultation. Fa milahatra ny olona. Oriavana. Tena ekeko hoe mety misy ny zavatra mety harerahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mety ekeko hoe misy ny fividianana boky, nanovona fahalalana, mety tsy fantatro. Fa menatra be amin'izany ry havan'izany hoe ampividiny olona ny filazantsara izay tsy anay. Tsy atsika nge io fa an'Andriamanitra. Alléluia. Ry Paul sy ry Petera sy ry Matteo sy ry Marka sy ry Luka sy ry John sy ry Timo sy ry iza no nanoratra an'io ary tsy vola ananky. Alléluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy anina ary vokatra ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky. Mihaino dia mihaino ka andro izay tsara dia hoe kiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Fihainoana. Alléluia. Mihaino fotsiny. Fa amin'ny alalan'ny fihainonao ilay tenin'Andriamanitra dia ahitanao ny tsara ary ravoravonao amin'ny matavy. Tenin'Andriamanitra iny ravina mampotrapotra ny ara-panahintsika. Alléluia. Atongelana ary sofinareo ka makanisa ty amiko. Mihaino dia ho velombelona ny fanahinareo ary no fanekena mandrakizay aminareo dia ny famindram-po mahatoky nampanantenana ny Davida. Io ny hividianantsika io. Resaka fihainoana, fangolana tsofina. Tsy manao an'ilay miditra eto dia mivoaka eto. Misy aminareo mampalahelo nge. Misy aminareo reo mampalahelo. Miditra eto ilay toriteny dia mivoaka eto. Misy olona ilay tena variana mihitsy ny ahako. Efa amatoana ny araka teto. Amatoanany. Fa zao mbola misy fandresen-dahatra tsy mety tonga ny aminy any. Eto izay miteny aminareo. Ny zavatra rehetra tenenina ianareo eto ry havana malala. Ny zavatra torinay aminareo eto dia zavatra verifieo fa ao anaty baiboly daholo. Anaty baiboly. Tsy mbola niteny zavatra izay teto nitory tao anatin'izay taona vitsivitsy izay ka zavatra nivoaka tao anatin'ny baiboly. Ary ny zavatra torina aminareo rehetra rehetra ampianarina anareo, hisarihana anareo, tena hitarihana anareo reny dia mitondra makany amin'ny zavatra anankiray dia ny fandraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ihany. Ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra, atao ny miaina anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao, tahina ianao etỳ an-tany, sokafananao koa ny lanitra. Izany ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Dia mampalahelo fa misy aminareo tsy mety mandray an'ilay fahasoavan'Andriamanitra satria maninona? Tsy mety manogila tsofina, tsy mety mihaino ianareo. Androany atongolana ny sofinareo ka mankanesa ty amiko Jehovah Andriamanitra. Mihaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Halleluia. Saotra andranam-bavy ny aina maheno soa. Ary tsika tsy mihafahafa mitory an'izany eto satria ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azo azy fotsiny amin'izao. Ekena fa tsy fidiana vola. Andray mampianatra anareo foana. Mpianatra anareo foana. Fa raha misy olona mpanompon'Andriamanitra miteny anareo hoe ameo vola dia tokam-bavaka ianao. Dia za teteny aminao fa mailomailo ihany ianao fa
hafahafa ihany zany satria Andriamanitra miteny mividia dia homana azonao hohanina ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azonay amidy aminao satria tsy anay io fa isika rehetra samy miaina samy mianka samy mandraya samy mividy a samy mihinana ny fahasoavan'Andriamanitra. Halleloia. Ino nataoko vavolombelona amin'ny firenena rehetra izy ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao na tsonao ary firenena izay tsy nalanao ny hazakazaka eo aminao no ny amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny ray masiny Israely fa nomeny voninahitra ianao. Hoy Jesosy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny asa apôstôly toko voalohany andiny fahavalo hoe dia ho vavolombelona ianareo hatrany Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany am-paran'ny tany. Halleloia. Ianao io tena tokony ho vavolombelon'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoe ianao zany a dia solon-tena eny mandeha eny rehetrarehetra eny dia mitory ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hoe ianao mandeha dia mampalahelo ny olona izy ndry mahampalahelo zany kristianina. Misy ambina anona kely eo amiko ao omeko anao, misy ambin-tsakafo kely eo omeko anao, tena mampalahelo ianao. Na hoe mandeha eny ianao dia mitsoka anao daholo ny ianona hoe tandremo iny. Fa ianao le manao an'le fetsifetsy ratsy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra nataoko vavolombelona ho an'ny firenena rehetra izy. Isika dia nampiain'Andriamanitra ny fahasoavany. Dia ahatonga antsika n'inona? Ahatonga antsika hizara amin'ny olona rehetra, hanambara amin'ny olona rehetra izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ianao io ge tahian'Andriamanitra, mba tian'Andriamanitra ho hitan'ny olona. Ohatry ny ahoana izany fitahiana zany? Ohatry ny ahoana izany olona miaina anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia ianao mandeha dia izy olona hoe ohatry ny iny zany le izy. Ohatry ny iny. Halleloia. Za raha avako malalaka tena joro vavolombelona aminao fa za tena miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataoko. Ary isorako an'Andriamanitra zany. Isorako an'Andriamanitra zany satria iainako isan'andro ilay izy ary tena hoe tena tsy haiko ny tsy hijoro vavolombelona ny amin'izany. Ireo vady aman-janako vavolombelona ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay iainanay isan'andro isan'andro. Halleloia. Ary tsy nividiana vola io fa tena nividiana tamin'ny fankatoavana, nividiana tamin'ny fanongilana tsofina. Ireo firenena izay tsy fantatrao no antsoinao, ireo firenena izay tsy nahalanao ny hazakazaka ao aminao noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitra fa tsy ny aminao sy ny ray masiny Israely fa nomeny voninahitra ianao amin'izay alehanao rehetra. Raha vonina ny andray ianao eny amin'izay alehanao rehetra. Halleloia. Dia tian'Andriamanitra hitany voninahiny eny aminao. Tsy dia tahaka ny fitaratra nge. Misy voninahitr'Andriamanitra eny an-danitra eny dia tsika fitaratra dia tarafiny ety amintsika izy dia indray no mitaratra amin'ny olona. Rehefa tonga hazavana anatina efitrano anankiray maizimaizina ianao dia ataonao eto amin'ny varavarana mahita ny masoandro ny fitaratra dia atodika eo ary amin'ilay maizina ary dia mazava. Mahita masoandro eo, mahita hazavana eo. Nefa ilay hazavana izy mbola ery fa nitifitra anakeny aminao dia nitifitra makery. Halleloia. Ravako. Efa nataon'Andriamanitra ho vavolombelona isika. Eny amin'izay rehetra alehantsika dia tokony ho relaza isika. Dia tokony haomby isika. Halleloia. Satria efa ao anatin'ny fahafenona, firavoravona, fiainana daholo izany rehetrarehetra. Za mba hijoro vavolombelona kely aminao ray avako malalaka fa za eo anivon'ny toeram-piasako dia mahatsapa mihitsy aho hoe tena saroman'Andriamanitra ny voninahy. Tena hoe mbola tsy ampy herintaona izao no niasako tao amin'io toeram-piasana vaovao io. Nefa tena voninahitra n'Andriamanitra fa
misy olona efa niasa 20 taona tao 10 taona fa rehefa tonga dia tafian'Andriamanitra ny voninahino amin'izany toeram-piasako izany. Dia ametrahan'ny mpampiasa andraikitra be dia be dia tena hitako mihitsy hoe tena tafian'Andriamanitra ny voninahino ao aminay izao ampiasana anay. Dia anateneniko anao mihitsy hoe misy olona be dia be efa niasa ela be tao tsy manana ny andraikitra izay ananako. Ohatra hoe za zao ohatra misy olona anankiroa zay eo ampiasana anay, roa no mitazona, afaka mitazona ny carte bancaire ny fiasana anay izay société maneran-tany. Carte bancaire tonga dia iny ny compte ny fiasana. Dia raha misy olona zany mila zavatra ao ampiasana, ohatra misy zavatra tsy maintsy vidiana amin'ny fiasana io dia aty amiko. Alléluia. Izany nge avana resaka confiance ngezabe nge zany carte bancaire iny ianao no mitazona, ianao no mahafantatra ny kodiny. Dia misy olona zany ampiasana na olona efa 20 taona niasa tao ary misy zavatra tsy maintsy ilainy dia makany amin'ny magasin izy dia miandry anahako any. Alléluia. Dia tonga amin'ny pays an'izy. Tsy omena azy ny carte ka hoe ino ny kody fa tonga amin'ny pays an'izy. Ao ampiasana anay ny karazana kodiny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny losolako io daholo. Misy olona tsy tafiditra amin'ny varavarana raha tsy zahako. Misy olona ao misy toerana tsy azo nidirana. Fa olona anankiroa zay ao ampiasana afaka miditra amin'ireo toerana rehetrarehetra ireo, mahita ny zavatra rehetrarehetra izay mitrango ao. Voaherim-bolana angamba zay na fito volana ny asa tao. Ary izay mihitsy nefa ny ilana anahako. Tamin'izahako niditra asa tao dia izao ny zavatra mba anisan'ny critère anankiray ilaina tamin'io asako io. Mila olona, tena mila olona mahatoky, homme de confiance be mihitsy. Dia zay Jesosy tamin'izaho vao hiditra entretien Jesosy mba mety amiko eo zany Jesosy fa za nge ho aty na mpanomponao za nge ho aty Jesosy azo atokisany. Halleluia. Dia tena zava-dehibe mihitsy izay tena olona mahatoky satria ametrahana zavatra mbola tsy fantatro tamin'izany inona zavatra mapetraka amiko. Fa taterina fantatro ankehitriny hoe ay ve ka olona roa na ny sefoko aza eritreretina hoe na ny sefoko tsy mitondra ny carte bancaire io sefo fa ny DG mihitsy no nametraka hoe reto olona roa reto ihany no mitondra nyity carte ity, malala ny kodin'ity carte ity. Dia na ny sefoko ary mila zavatra sefoko dia miandry anahy. Halleluia. Zavatra ngezabe nge zany. Ray zany mety hoe zavatra mety hoe kely fa ho anahy manokana raha ny amin'ny fireneko any ohatr'izany mety tsy dia manina ihany fa hoy ny ten'Andriamanitra io ny firenena izay tsy fantatrao na tsonao ary na firenena izay tsy nahalalanao hiazakazaka ao aminao ny amin'ny Jehovah Andriamanitra no ny amin'ny Jehovah Andriamanitra no ny amin'ny Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Dia tena misy olona mihitsy ao aminay ao ohatry ny gagagaga ohatry ny misy anankiray ohatra somary lehilahy mamimamy lava zay eo dia ohatry ny hitako mihitsy hoe isaky ny anona dia ohatra manao teny somary ohatra hoe somary tsy tatiny zany hoe ianao ava firenena vao tonga voaviana dia ametrahana zavatra ngezabe ohatr'izany. Ngeza ny ravany amiko zany tena ngeza ary sorako an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia teny hoe no ny amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny ray masiny Israely fa nomeny voninahitra ianao, zany ny fahasoavan'Andriamanitra eo amiko. Halleluia. Retinay zahako misy fotoana miditra anatina magazay tsy dia fidiran'ny olona rehetrarehetra dia vao miditra ianao dia karenay dia izao ao ampiasana anay dia izao raha misy zavatra vidiana ka misy zavatra anankiroa mitovy ao dia tsotra fotsiny ny zavatra vidiana izay lafo. Zay zany mba ohatrany hoe mba tena mahasarotin'ny patron anay hoe ny azy rehefa mividy zavatra na rano mitovy aza ny eo dia izay marika na izay lafo indrindra mividy ninona zavatra vidiana na inona zavatra vidiana ny anivon'ny rehetrarehetra any dia izay lafo vidy. Izay ny azy.
misy fotoana miditra toerana tsy tokony hidiranao mahainao anao hoe anao tsotra misy fotoana miditra ao dia ohatran'ny jeren'ny olona anao izy koa ahoana zay potrako fotsiny mitevitra hoe za avy amin'le société ohatra zao apotrako iny carte bancaire ko any société tonga dia miva ny tarehan'ny olona ianao inona vaovao tetany zany rehetra zany a dia fantatro fa raha tsy tonga ny vidy sy ny onony inana ako raha tsy tonga teo amin'le rano a tsy ohatr' zany le botoboton'olona teny zavaty ka androany misy afatra amintsika 15 mitediavany Jehovah dia mbola hita izy mitsoa azy dia mbola kaiky eto zany misy zavatra vonjovonjena misy zavatra vonjovonjena eto hitanao hoe fahasoavana io a mandalo io ary za tena mitenanao fa tonga ny fotoana ifaranana zany andro ny fahasoavana zany ary tsy ho ely zany ty misy afatra maika mitediavany Jehovah dia mbola hita izy mitsoa azy dia mbola kaiky izy raoka ny ratsy fanahafony lalatra ary ny tsy marina fony heviny doka hiverina ho amin'ny Jehovah reny fa mindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika ka mela heloka dia mela heloka tokoa izy azy jereko avombelanao a sendra tadidiko eto hitanao tamin'ireny nalaza be eny resaka vaksiny dia tsika moa tsy manao zay mandresika anao foana aza manao vaksiny a dia zay tsy hanao vaksiny mandrakizay dia misy fety tao ampiasananay a dia fety be mihitsy dia fehan'olo malaza be reny olona hitanao amin'ny télé reny tonga atao daholy reny olona tompon-daka eran-tany amin'ny box amin'ny tenisy amin'ny reny tonga atao daholy fety tena dia manodidina ny fiasananay feno gendarme sy polisy tonga dia tena voadidina dia mety tsy haiko any amin'ny 500 mètres miala ny fiasana itsaky ny lalina dia efa bare tsy azo idirana fety be mihitsy tamin'izay fanokanana ny zavatra nitokanana dia misy soratra eo am-bavahadinay tsy mahazo miditra zay tsy vita vaksiny za rery tsy vita vaksiny ny olona rehetra ao zany vita vaksiny zao misy minisitra ao tonga ataony prime ministre tamin'izany maire ny tanànanay député ohatrany dia tonga avy any ahako dia zao ny tomobiliko a ny mpiasa rehetrarehetra tanina ny amin'ny lavitra andro ny tomobilina za miditra miaraka amin'ny tomobilako tsisy tafiditra ao zay olona tsy vita vaksiny ary le mpisava le chef le chef sécurité zany a tsy mahafantatra anaty tena nantony tsy azo idiranao dia zay za hoa mila miditra ao ka tsy azo idiranao izy za hoa za ato ahako za ako ary nge ary avy hoe mbola hitenanao ny zavatra tokony ataonao mantsy anazy mbola ianao io ny angataka zavatra amiko rehefa hoe aiza ny ohatrao hoana ny ohatran'ny ity sy ity na velany amin'izay anitra dia eny ny tomobiliko mba niditra tsy azo natao nin'iny tsy azo sakana tsy azo atao nin'iny nefa za tsy vita vaksiny nanana accès tao aho halleloia misy zavatra tia nantanina manantona reny gendarme sy ny polisy miandraikitra ny resaka sécurité sy ny sisa tena hoy za hoe tena lehibe anao Jehova tsy mahazo miditra eo zay tsy vita vaksiny fa za miditra halleloia angeravana tena teneniko anao fa iainako ny fahasoavan'Andriamanitra dia lavany Jehova dia mbola hita izy ary miatsoa azy dia mbola akaiky izy ao ka ny ratsy fanahy miala afony lalana ianao mbola ratsy fanahy ianao androany mbola afaka halleloia mbola afaka miaina an'izany mandray an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ianao fa mitedava azy dia mbola eo izy zao dia mitsoa azy dia mbola akaiky izy mbola afaka mividy ianao dia afaka homana mihinana ny fahasoavan'Andriamanitra fa azotsika rehetrarehetra ho any ampo atsika rehetrarehetra ny fahasoavan'Andriamanitra halleloia fa ny fihevitsy vevitrareo a ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova hitanareo a
io lalana neritreretintsika andehanana fihevitrintsika neritreretintsika tedavana ny zava-mahasoa amin'ny fiainantsika tsy ny fihevitry Jehovah. Halleloia. Ny lalana tiantsika natongavana tamin'izany hoe za mba te ho sambatra, za mba te hiadana, za mba tsy zany ny lalan'i Jehovah. Ny lalan'i Jehovah dia tsotra, tongava makanesa amin'ny rano. Zay tsy manam-bola ny olona rehefa tsy manam-bola tsisy ninona azo atao tsony. Zay zao dia efa lalana anankiray tsy lalan'i Jehovah. Fa ny lalan'i Jehovah na tsisy ninona eo aminao, izy ianao mihaino anay io amin'izao fotoana izao, mety olona sahirana ianao, mety olona tena ozana hoe za zany dia tsy mba tena mba hanana fiainana, fa za miteny anao fa rehefa mifahasoavan'Andriamanitra ny tonga amin'ny fiainana dia miova io fiainana io, tena miova, tsy mivadika ambony ambany. Donc manandrana an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ohatr'izay fitadiavanao fifaliana sy fahasambarana eny amin'ny toeran-kafa, fa ny lalany reny, lalantsika ireny tsy lalan'i Jehovah ireny. Halleloia. Ary fihevitra rehefa tahaka ny ahavon'ny lanitra sy ny tany, ny ahavon'ny lalako sy ny lalanareo sy ny fihevitra reo. Avoleta ny Andriamanitra toriko aminao eo, tsy takatry ny saintsika ho afa avoleta. Andriamanitra avoleta. Tena verenao anatin'ny sainao mihitsy ny Andriamanitra toriko eto, Andriamanitra avoleta mahatakatra davitra, tsy inona izay mba takatro. Halleloia. Tia ny tena mahafinaritra fa toy ny ranon'orina sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, fa tsy efa navotony tany ka nampanirizana nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho ampinana. Ny orana sy ny tena matra ny ranon'orina sy ny oram-panala dia milatsaka avy any an-danitra dia midina amin'ny tany. Dia tsy mbola hita mihitsy hoe orana niakatra na ando niakatra. Fa rehefa tonga teo amin'ny tany iny dia tsy niala tamin'ny tany fa manana planina amin'ny tany io dia ny hampavokatra azy ny hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy ho an'ny mpihinana. Andriamanitra tsy manome tsofony na nefa ny orana sy ny oram-panala mba hilatsaka amin'ny tany mba havokatra azy. Ho ten'Andriamanitra hoe tsy miverina any ireny amin'ny fotoana zany, reny ny orana sy ando sy ny sisy ireny, amin'ny fotoana tsy ahitantsika azy, tsika tsy mahita an'izay fa Andriamanitra mahita. Misy fotoana ireny miverina amin'Andriamanitra. Tsy haiko mety amin'ny alalan'ny heritro na hoe sa tsy fantatro, fa sotomin'Andriamanitra verina rehefa navita ny asany, efa avy navokatra ny tany, efa tonga ny vokatra, niakatra vokatra, vita ny nandray ny anjara asa ny tany, nanjara fahasoavana tamin'ny alalan'ny orana. Inona moa zany tany ambolena tsisy orana zany? Sotra ny fahombiazana fitahiana efa nanomboka nanondraka le zezika izay androany, le torohevitra nanambava fahombiazana fitahiana. Izy mantsy ny manao aky fambolena ato, manao hevitra ny amin'ny fambolena, izay mantsy namboly aseho anareo ihany ny vokatra rehefa tonga dia tondrahana ny voly. Vao tamin'ny lahady ny nambolena rehefa manomboka ngezangeza sady. Halleloia. Raha manana mila torohevitra nareo amin'ny resaka fambolena dia miresahana amin'ny eo mba manao izay ambassadeur kely, manao présence kely fahombiazana fitahiana. Ao izy ao manana fahalalana manokana momba ny fanaovana zaridaina mihitsy izy, fambolimbolena zavatra kely, torohevitra avy aminazy daholo. Ohatra fotsiny izao torohevitra avy aminazy, raha mamboly zavatra hoy nareo dia nihoditra akondronareo azariana tsony. Tsy fahombiazana fitahiana etsy ao. Mety tsy ao izy ngamba, mety tsisy connexion ve, fa hoditra akondro azariana tsony, fa lomanao anaty rano, alona anaty rano dia afaka efatr'andro tondrahana n'iny ny voly. Fa zezika tena dia andalam-panandramana an'izany zay amin'izao fotoana izao. Fa inona moa zany ny tany tsy misy orana zany? Tsy mahavokatra. Fa zao efa tonga ny fanala sy ny orana dia mahavokatra ny tany, dia mitondra vokatra, mahavokatra ny tany. Toy ny ten'Andriamanitra hoe tsy miverina any ireny orana ireny na tsy vita tanteraka ny anjara asany. Dia tahaka izany koa ny teniko izay aloky ny vavako ozy ny ten'Andriamanitra, tsy verina amiko foana ireny raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Zao ny olantsika, zao ny olantsika. Tsika mandray ten'Andriamanitra tsy misy raisitsika hitondra zavatra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra na teny olohana ianao fa tsy rambony, dia zao tazony zay manampatanteraka an'izay eo amin'ny fiainanao. Olohana ianao fa tsy rambony, dia lohany ianao. Mety tsy mbola androany,
fa tsy mivenan'Andriamanitra ny tenindra tsy lasa lohany ianao fa tsy rambo. Halleloia. Ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamintsika tsy natao an'ny biby fiompy fa natao antsika rehetrarehetra. Rehefa tenen'Andriamanitra ny hoe ny anjery Jehova mitovy manodidina izay matahotra azy dia inoy raiso. Fa anisan'ny fahasoavana izany fananana anjely miambina. Halleloia. Tsy azontsika tsaina mihitsy izany hoe ohatry ny ahoana izany miaina anaty fahasoavan'Andriamanitra hoe tsy manana ihany misy fotoana izay misy zavatra mitranga atao tokantrano ohatra hoe misy zaza marary. Dia ny zavatra mahavariana efa tsy mety mipanika intsony izay mianakavy. Tsy dia ohatry ny eny aho fetina mbavaka sitrany hoe korazy. Dia sitrasitrany eo ohatry ny sitrasitrany. Efa voavinana ka ny amin'ny dokotera farany izany rehefa namalala. Any ankanesana any amin'ny dokotera ny mba azahoana ny ordonnance, azahoana zavatra vitamine na fampianana fanany ireny. Fa ny ankabetsahanay misy fotoana tsy salama kely dia eto ihany dia ohatry ny za zao misy fotoana tsy salama. Hitanareo tao anatin'ireny seminaire-ntsika hoe na dia manoloana ny sakana aza mandroso ihany narary be ke sara na tamin'ireny. Fa iny sitrana ho azy iny. Sitrasitrana teo. Satria eo manodidina antsika misy anjelin'i Jehova miarina dia ny fahasalamantsika aza. Misy fotoana ny zanakay diso are tamin'ny bus. Tsy taiza ary izy. Fa tsy dia nikorapaka izany izay satria izao. Aizany hira izany. Lohan'ny fahatsirambo ny ahay taty akaikinay iny avy nandeha nitsangatsangana izay sary Rahalahy Tonjy sy Jonathan sy aina tamin'iny. Ny zavatra tiako tenena iny ilay zanakay diso are tamin'ny bus. Dia tsy tonga tamin'ilay dia lasa izy. Very ve? Tsy possible very izany ny zanakay satria manino. Andriamanitra efa niteny fa ny anjelin'i Jehova mitovy manodidina anay. Ahoana ny zanakay no very? Ahoana iny zao dia hitanareo tsara angamba anisan'ilay poketra mampionina very iny. Tsy taitra akory izy. Hita iny ozy izy. Halleloia. Dia hita ilay izy tapabolina taty aoriana. Hita ilay poketra sy izay rehetra tao anatiny. Satria naniny efa nisy teny fikasana angeny raisitsika fa anjelin'i Jehova mitovy manodidina izay matahotra azy. Mitovy manodidina izany tsy ianao rery fa manodidina izay anao rehetrarehetra manontolo. Hotahin'ny tompony antsika rehetra ary ny tena mahafinaritra dia izao. Ho ambinina aminao aloha izany tenin'Andriamanitra izany a. Ho ambinina aminao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Andiny faharoa ambin'ny folo tena mahafinaritra be fa amin'ny fifaliana ivoahanareo ary amin'ny fiadanana ny hitondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana velona ho be ao anoloanareo ary ny azo rehetra ny antsaha ite-tanana. Amin'ny fifaliana ny ivoahanareo. Matetika ny idirantsika eo amin'Andriamanitra raha maso problème. Rehefa zao tsika hitondra vavaka, hitondra bavaka n'izay rehetra mety problème. Matetika ny idirantsika eo amin'Andriamanitra dia problème. Halleloia. Ny idirantsika eo fa ny voahantsika kosa fifaliana ny voahantsika ary fiadanana ny hitondrana antsika. Satria manino miaina anatin'ilay fahasoavana isika. Hoy ny ten'Andriamanitra dia ny fahavalo ambin'ny folo andiny fahatelo feany izany rehetra izany. Ny azo kipreso aniry ho solon'ny tsilo ary ny roatra ho solon'ny sambovato ary ho anarana ho an'i Jehova izany dia ho famantarana mandrakizay izay tsy ho esorina. Eritreretinao amin'izany zavatra manaraka sy toy an'izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe azo kipreso izany dia ohatry ny hazo sedera ihany. Anisan'ny hazo mafy ary ny tanàna be dia be maniry an'izany hazo kipreso izany dia tanàna mandroso be satria izany hazo kipreso izany dia fanaovana lakana, fanaovana sambo, fanaovana zavatra ngeza vita amin'ny hazo. Hazo kipreso no nanaovany Noa samy fiara. Fa izao hatramin'izay izany tsilo. Inona ny zavatra ilana tsilo? Tsy dia hitako izay ilana tsilo raha eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hatramin'izay izany tsilotsilo ireny no maniry eo amin'ny tanin'i Israely. Hozy Andriamanitra rehefa tonga eo aminareo, nividinareo ka homana, nakay eo amin'ny ranonareo,
na tsy nanam-bolona reo fa nividy sy nomana ny divay sy ronono sy ny rano tsy amim-bola tsy amin'ny karena dia zao ny hazo ny tsilo ny fiainanao mety feno tsilo ary ozy izy zay taloha rehefa ho misy olatra boka mitrosa ho misy olona manana olana ara-bola dia miafinafin'olo dia tsilo ny anarany be tsilo be ianina zany misy tsilo fa ninninona tsilo amin'ny fiainanao tsy sendriny manindronindrona mosolon'Andriamanitra kipreso ary zoatra mosolon'ny samby vato zany dia zava-maniry feno tsilotsilo ihany koa mahatehinana satria misy lokony tsara rehefa tsy azona hoanina fa misy tsilotsilo mosolon'Andriamanitra roatra ireny zany ny famantarana zay tsy hoe sorona isy zavatra zany tena ho endahin'Andriamanitra eo aminao raha vonona ianao ka hitady an'i Jehova dia ny mbola hita izy dia miantso azy dia ny mbola akaiky izy dia miratso fanahy hiala amin'ny lalany dia handray an'ilay fahasoavan'Andriamanitra dia ny tsilo mosolon'Andriamanitra azo kipreso zany hoe fijaliana solon'ny fifaliana fahantrana solon'ny fitahiana ranomasy solon'ny fifaliana fangirifirina solon'ny fiadanana zany rehetrarehetra zany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika raha vonona ianao androany handray an'izany hoe handray an'izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra zany miantso anao ary zay androany araka ny soramandry miantso atsika rehetra mba handray fahasoavan'Andriamanitra matiantika anao raha mivavaka nefa tsy mena anaty fahasoavan'Andriamanitra andao hivavaka dia andao tena ataontsika miaikaiky amin'ny nofontsika ny vokatry ny fivavahana dia ny fahasoavana fitahiana fanambinana fiarovan'Andriamanitra ny famelan-keloka ny famindram-pony andao angalantsika tsirony zany andaontsika nanana tena hoe tombontsoa manokana ary tsy avelantsika hisy raraka alleloia fa tonga dia hiainantsika tanteraka izany fahasoavan'Andriamanitra izany mino fa voarenareo ny afatra teto androany ary mino fa naherinareo andaontsika hiantso an'i Jesosy amin'ny alalan'ny tetitery Jesosy toby be fitia mba tantaninao reny dia fa teo any amin'ny fahasoavan'Andriamanitra raha misy olona mbola tsy miditra miaina anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra za manokana teneniko anao fa za miaina zay mianakavy kely miaina anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra andaontsika hiaino raiso ny afatr'Andriamanitra eno ny tenin'Andriamanitra manongilana sofina amin'ny tenin'Andriamanitra tandremo ny didiny andao hitandrina didin'Andriamanitra hotahiny tompony antsika rehetrarehetra andao hiaina anaty fahasoavan'Andriamanitra ho an'i Jesosy ny voninahitra amen hiditra avy hatrany amin'ny tapany faharoa karinan'izany izy zany dia anatin'ny fitondrana ambavaka irahantsika ambapionina fa i Jesosy tsika rehetrarehetra alleluia Tanto namany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny Jesosy. Yeah.
Halleluja. Falindray miarabantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity amin'izao fotoana mamy izao indray afa-tsika miaraka eto androany dia tahin' Jesosy totrika rehetrarehetra. Miaraka indray tsika ato anatin'ny vavaka, fitondrana-bavaka amin'izao fotoana izao. Ka mialohan'izany dia andalohantsika hivavaka ho an'izany ten'Andriamanitra izay niraisintsika teto androany. Mino aho fa tena nandray zavatra ianao ry hapana malala tao anatin'izany. Fa amin'izao andro faran'izao mihitsy no ilayntsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary amin'izao andro faran'izao mihitsy no tena ahitantsika fa tsisy olona afaka hiaina intsony ao aoriana kely eo afa-tsy ny olona manana ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Izany ihany sisa ny afaka hiaina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany ihany sisa ny olona mbola afaka hanana fanantenana, mbola hanam-pifaliana na dia ho avy aza ny zavatra izay tsy maintsy hitranga. Ilainao ny fahasoavan'Andriamanitra. Tonga eto ianao androany nandrian'izany teny izany raiso amin'ny alalan'ny fanoloran-tenanao indray izany fahasoavan'Andriamanitra izany ry havana malala. Fa ho asehony ianao izany ary tsy iza akory nomeny an'izany fa ianao. Halleluja. Sotranao izay Jesosy malalo ny amin'ny teninao izay tena hoe mitarika anay foana Andriamanitra. Tena hitanay mihitsy hoe misy tanana lehibe eo aminao dia tanana lehibe tena te hanome zavatra anay foana, te hanasoa anay foana Andriamanitra, te handrotsaka aminay ny fahasoavana mananamby amiko Jehovah Andriamanitra. Matetika ty aminay foana ny sakana Jesosy mahatonga an'izany fahasoavana izany tsy mbola tena mety feno mihitsy eo amin'ny fiainanay. Misy fahabangana foana satria izahay mihitsy no mbola misy zavatra ihany koa Andriamanitra mety ataonay sakatsakana tsy hahatonga an'izany hidina eo amin'ny fiainanay. Androany Jesosy nandrian'izany teny izany izay hisoaranay ianao. Fa araka ny teny teo tokoa dia tsy hiverina any aminao foana izany teny izany raha tsy efa mamonto, efa mahavita ny mission an'izany teny izany aty aminay. Amoby dehibe eo amin'ny fiainanay anie izany teny izany Andriamanitra. Tena hoe hitondra vokatra ioty an'izany izay Jesosy amin'izao andro faran'izao. Ndreto izay manolotra ny tenanay ho anao. Ho atolotra eo amin'ny fahasoavanao izao tenanay izao. Izao fiainanay izao Andriamanitra. Tsy asianay fepetra Jesosy fa na niantso anay ianao dia niantso anay ho tahiny, niantso anay ho mena zava-tsoa, niantso anay ho arovana, niantso anay ho karakaraina Jehovah Andriamanitra. Ndreto indray izay manolotra ny tenanay. Jesosy malalo raha misy olona eto mbola mety misalasala Jesosy dia
vangio Andriamanitra atao fantany Jesosy fa miandry azy efa ely ianao satria nisy zavatra ny an-tananao eny dia ny fahasoavanao manana ambiampy afaka midina ny fiainana tsiray avy. Misaotra Jesosy malala voninahitra ny dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay mandrakizay. Halleluia, amen. Hiditra fitondràna mavaka aritsika amin'izao fotoan'izao mareta hatramin'ny farany antsika rehetra dia arivavaka eto androany. Halleluia, miareta toro sy mivavao ny ten'Andriamanitra mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy dia hivavaka tsika eto androany, tsy ny tenantsika ny antsika mavaka fa hitondra mavaka ny hafa izy. Fangatambavaka voalohany ary vakitsika amin'izao fotoan'izao. Tany tompo pastora mivady misaotra tompo na amin'ny fahasoavana maro izay nataony tamiko sy ny ankohonako. Halleluia, mangatambavaka mba tena ho raisy ny tompo atanana ny fiainam-panahiko hitombo hatrany. Mangatambavaka fa andeha ho an'ny mataha any zanako vavy hijery ny zandrikely ka dia Andriamanitra hitantana ny séjourny any varopan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony mankasitraka indrindra zoky tahiny tombo hatrany any ianareo mivady. Tonambavaka izay Jesosy malala ny rahavavina ity Jesosy izay soranay ianao Andriamanitra nefa fahatsapany fa miasa aminy ny fahasoavanao, miasa aminy ny herinao ary tsapany izany dia mankasitraka anao zay fa tsy mba misy avelanao very maina Jesosy malala izay rehetra manatona anao dia omenao varisoa. Ankehitriny Andriamanitra raha mangatambavaka izy mba handray an-tanana azy ianao ny fiainam-panahiny Andriamanitra satria izany tokoa ny fototry ny zavatra rehetra, izany ny fototry ny fahombiazany, fototry ny fiainany manontolo dia ny fiainam-panahiny Jesosy ary na dia ny nofonay ho tahina aza dia mbola nampiakininao amin'ny fanahinay satria ianao dia nilaza fa tahaka ny hanambinana ny fanahinay no hanambinana ny nofonay. Ao amin'ny fanahinay ao Jesosy no misy ny harena rehetra ary izany no angatahany ity rahavavina ity mba hitombony izany Jesosy, andraisanao an-tanana an'izany Jesosy malala ary dia tena hoe hijery azy manokana ny ianao amin'izao fotoan'izao. Ianao anie Jesosy tena hoe hikarakara azy tokoa amin'ny fombanao mihitsy Andriamanitra izay azonao atao dia ataovy. Tondratondra isan'andro, kasio isan'andro, fangio isan'andro, ampahirezo isan'andro, izay rehetra mety ilain'ny fanahy dia omeo azy. Halleluia. Entiny ambavaka ihany koa ny zanany Jesosy raha andeha hody any Madagasikara. Jesosy malala ianao anie hiaro an'izany zaza izany. Hitanao Andriamanitra ny loza sy ny zavatra maro samihafa amin'izany firenena izany fa raha hoany izy Jesosy dia ny tananao mahery ny hitantana azy. Manomboka amin'ny fiaingana ety eny an-dalana, ny fahatongavany any, ny andro rehetra hijanonany any Jesosy tena apetraka eo am-pelantananao izany Jesosy malala. Ho lavitra azy ny fahavalo, ho lavitra azy ny loza, ho lavitra azy ny halatra sy ny fanendala sy ny zavatra maro Jesosy fa eo am-pelantananao izy ary dia ho tsara mandroso, ho tsara miverina eo ambany elatry ny fiarovanao. Misaotra Jesosy malala. Halleluia, amen. Tany Jesosy izany mangataka vavaka fa hiatrika tribunal amin'ny lakamisy amin'ny 16h. Misy facture tsy haiko nataon'olona amin'ny anarako ka efa tamin'ny janvier nahazo taratasy momba io zahako dia tsy fantako dia mba mangataka vavaka mba hazava sy horava ny momba an'io. Halleluia. Aza matahotra ianao fa olana mamany tenany io zavatra tsy fantatrao izany tsy isy fahadisoanao izany fa itsika mbavaka izany zavatra izany. Jesosy malala mitondra mavaka izay eny amin'ity rahavavina ity izay mahazo taratasy izy amin'izao fotoan'izao Andriamanitra. Misy taratasy ataon'olona aminy, soratan'olona aminy, facture tsy fantany dia hiakarany tribunal mihitsy izany zavatra izany. Fa Jesosy azo hiakarana ny tribunal, azo hatrehana ny fitsarana fa ny zavatra azona iantoka dia fandresena Jesosy nomenao azy. Tsy izy mihitsy ny voakaresy ao anatin'izany fitsarana izany ary tsisy ny nahavoasaringotra azy io Andriamanitra. Tena angatahako mihitsy ny fanainao masina amin'izao fotoan'izao hamangy azy olona rehetrarehetra mety tompona andraikitra amin'izany zavatra izany Jesosy hazavao eo aminy raha misy zavatra tokony ho teneny dia soloy vavy izy, raha misy zavatra tokony ho fantany Jesosy dia angatahako mba tsisy hiafina aminy ny zavatra rehetra Andriamanitra ary ny fiadiana rehetra dia omenao azy Jesosy malala. Tafio ny voninahitrao, tafio ny herinao raha andeha hiatrika an'izany fitsarana izany dia ianao ny alo lalana azy Jesosy, ny anjelinao hialo lalana azy Jesosy, andravarava sady ny mety planiny devoly ao ambadika izany zavatra izany, tsisy ambinina amin'ity rahavavina ity amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anara maherinao Jesosy malala. Misaotra Tompo. Halleluia, amen.
Tainy Jesosy nareo mivady mangataka vavaka ao amin'ny sofina sy tenda misy tsy mbola salama amin'ny sofina vy makasitraka foana nareo mivady ny tena koa Jehovah malokity ny tokantranonareo amen. Antsika mbavaka hatrany izany fahasalamanao izany dia aditra fivadikanana raha teo tsika dia hoentsika anaty fivadikanana ihany koa. Rehefa fivadikanana ohatran'io dia nareo rehetra izay manana olana aretina sy ny zavatra mety mavesatra dia eo ny fotoana ihany koa tena tsara be hoentina eo amin'Andriamanitra izany zavatra izay mampahory antsika izany fa hovahan'Andriamanitra ao anatin'ny fivadikanana. Jesosy eo mitondra mbavaka ny tivavavina ity izay mbola marary amin'izao fotoana izao. Jesosy anatin'ny sofiny ihany Andriamanitra. Ny zavatra mbola tsy mety ny zavatra mbola marary Jesosy amin'ny sofiny avy Jesosy eo mangataka aminao amin'ity androany ity Jesosy malalo. Hijery manokana azy ianao Jesosy, antalama herinao Jesosy eo, hikasika azy Jesosy malala fa izany engeny tsy ampy. Hitanany dokotera efa nikasika, ny appareil rehetra mety efa nikasika, mety efa natao scanner, mety efa natao radio, mety efa tsy fantatra intsony Jesosy natao ny zavatra efa nijerevana amin'izany, efa nikasika teo avokoa fa ny tanama herinao no angatanay androany mba hikasika an'izany rahavavina izany. Ary dia anasitrana an'izany aretina izany ianao Jesosy anatin'ny sofiny any, anatin'ny tendany any Jesosy malalo. Akorianao mihitsy ny ranao amin'izao fotoana izao mba hitondra fanasitranana ho azy anie ianao Jesosy. Hitondra fanasitranana ho azy anie ianao Jesosy malalo amin'ity androany ity. Ary dia ho sitrana tanteraka izy. Tsy verina amin'intsony izany aretina sy fanahitaina amin'izany Jesosy. Dia ho sambatra izy miaraka aminao anatina fahasalamana tanteraka. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Tainy tompo pastera za mba mangataka vavaka fa piasa ny namako miasa mivonto tongotra. Piasa namako miasa mivonto tongotra mba ho sitrana ary izy koa efa antitra be mba ho afaka ny rofy naretina amin'ny misaotra mitondra vavaka. Piasa ny namako izany hoe mpiara miasa aminao izany le izy ohatr'izay fa etsika mbavaka ny izany mpiara-miasa aminao izany arany. Jesosy mitondra mbavaka n'ity renim-pianakaviana ity izay Jesosy malala izay marary amin'izao fotoana izao Andriamanitra misy mivontana anatin'ny tongony any Jesosy malalo dia mahatsiaro azy ity zandrina ity. Ary izany Jesosy androany mangataka noho ny amin'ity rahavavina ity izay mangataka androany no hijerenao an'izany olona izany. Izany olona izany Jesosy mety tsy mivavaka izany, mety olona tena hoe mpaniratsira mihitsy aza, mety olona tsy mahafantatra anao akory. Fa androany Jesosy noho ny fahasoavanao noho ny amin'ity rahavavina ity izay mahatery azy Andriamanitra ny any mba hanasitrananao an'izany olona izany dia angatahanay eto anatrihanao Jesosy. Angatahanay eto anatrihanao ny fanasitranana azy. Ary ho avy ny fotoana ho sitrana izy dia ho fantany fa Jesosy Kristy tompony sabatany nanasitrana azy. Halleluja. Ary dia mba hanomboka hanontany izy, hanomboka mba ho tery izy Jesosy, hanomboka mba hanontany momba anao. Ary dia hitady anao ihany koa. Izany ange Jesosy mitanjonao ao anatin'ireny fahagagana izay miseho reny, fanasitranana, falombavana, fitahiana, zavatra maro izay asehonao aminay. Dia nitanjonao dia tokana ihany mba hahatonga an'izy ireny ho voasarika ihany koa Jesosy dia hitady anao ihany koa Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra sahady fa fantatra fa mihaino vavaka ianao amin'izao fotoana izao. Ary izay vavaka rehetra tononona eto Andriamanitra dia tsy mba misy tsy heninao ary tsy mba misy ataonao tsinitsinina fa fantatra efa miasa ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Misaotra tompo, misaotra betsaka fa finoana no entinay mivavaka. Ary izany finoana izany minoana efa hikasihanao ihany koa izay olona rehetra tononona eto. Halleluja. Amen. Ny tomponareo mivady, ijoro vavolombelona fa sitrana tamin'ny Covid. Halleluja. Sy nahita asa ny zanako. Halleluja. Ary ny zandriko, Halleluja. Dia mangataka vavaka ahita mpanofa trano na mpividy trano. Misaotra betsaka Jesosy. Halleluja. Mahafinaritra be fohy kely izy tonga dia fijoro vavolombelona be dia be. Halleluja. Etsika mbavaka alohantsika hisaotra n'Andriamanitra satria nisotranan'Andriamanitra tamin'ny aretina. Misaotra ny Jehovah rehefa nako ary nisy adonao fitahianao rehetra dia izay nanasitrana ny aretinao rehetra. Androany nisy aretina sitrana dia andaontsika hisaotra n'Andriamanitra dia sady hangatakitsika rehefa avy eo. Misaotra anao izay Jesosy malala amin'izany fijorona vavolombelona izany fa tena mahafinaritra angenao Andriamanitra. Inona ny zavatra tsisy ao aminao Jesosy fa izay rehetra lafim-piainanay dia azonao vahana avokoa. Ary dia nosotranao ny aretin'ity rahavavina ity mijoro vavolombelona isan'androany manome voninahitra anao dia hisandratra tokoa ny ianao anatin'izany satria ianao no nanasitrana Jesosy malala.
misaotra fa nahita asa ihany koa ny zanany sy ny zandriny Jesosy malalo misaotra fa fahasoavanao daholo enge zany Andriamanitra fitiavanao zany arotsaka ao tokoa mananambiampy ao amin'izany ankohonany izany Jesosy malala dia rainay mandrakizay ny anaranao atolotrainao rery ihany ny voninahitra Jesosy ankehitriny dia mbola mangataka izy Andriamanitra ny mba hahita mpanofa trano na mpividy trano Jesosy tena izay mahasoa azy mihitsy raha olona hividiny mety aminy dia hampahitao azy raha olona hanofa dia hampahitao azy Jesosy io hanampy azy ianao amin'izay rehetra mety hetsika ataony ao anatin'izany fivarotana trano na izany hoe fampanofana trano izany Jesosy raha anatona agence izy ianao mihitsy hanolo-tsaina azy amin'izay agence tokony ataony raha misy anao tokony ataony Jesosy tena tolory saina Andriamanitra fa ao anatin'ireny ny asanao ary dia misy olona nefa homaninao azy olona mahatoky olona tena mahaloa vola tsara satria ho an'ny zanakao Jesosy dia tsy ho perte ho azy tsy ho fandaniana ho azy zany fa tena ho fitahiana ho azy halleloja misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany halleloja amen fiadanana Jesosy ane ho an'ny pasteur Menakavy mangataka vavaka aho ho an'ny mpampianatra ny zanako izay atrika tribonaly afaka pitso mba ho afaka madiodio noho ny resaka tsy mitombona akory fa disadisany samy mpampianatra tany amin'ny toerana ampiasany taloha makasitraka indrindra dia Jesosy ane hamaly fitianareo tsirairay avy dia tena maro be mihitsy raha miakatra fitsarana ao Madagasikara ao mahery nareo fa dia tena betsaka ny olona miatrika fitsarana amin'ny zavatra tsy dia manahoana tataty zay dia naharay mesazin'olona maromaro mihitsy avy any Madagasikara fa tena mampalahelo ny zavatra misy rehefa fa dia tena hoe olona fantatra tsara mihitsy zany olo zany olona tsy mpanao ratsy na manahitra amin'izay fantatra tsara fa dia miatrika fitsarana satria dia torotoroan'ny olona fotsiny hanaovan'olona ararotin'olona dia izy indray no miatrika fitsarana mahereza fa andro farany izao ary miseho avokoa ny zavatra rehetra hivavaka ho an'izany olona izany tsika amin'izao fotoana izao Jesosy malala mitondra mavaka n'ity mpampianatra anankiray ity izay Jesosy izay tena hoe raha jerena tokoa Andriamanitra dia apototry ny fampotehana ny fiainany satria didim-pitsarana anankiray dia efa ampy mahapotika ny fiainany kanefa koa didim-pitsarana anankiray dia ampy manafaka azy Jesosy malala androany Andriamanitra eto aminao izay no mitaraina tsy hainay Jesosy ny antony izany zavatra izany fa dia tonga eto aminao fotsiny izao sujet de prière izao Andriamanitra dia entina eto aminao izao mangataka aminao azy Jesosy na dia tsy fantatra azy izany olona izany fantatray ny tebitebin'izany olona izany amin'izao fotoana izao tena hoe matahotra tena hoe mitebiteby manahy mihitsy ary mety tsy matolo mihitsy izy amin'izao ala izao satria hiatrika an'izany fitsarana izany Jesosy mangataka aminao voalohany indrindra ny ampahirezanao azy ampahirezo izy Jesosy malalo atao fantany fa mbola eo ianao mbola tsy tara izy raha zao izy no mitodika Jesosy raha zao izy no mitady anao amin'ny fony rehetra Andriamanitra tsy mbola tara mangataka aminao androany hiady ho an'izany olona izany anie ianao amin'ny famindramponao lehibe angatahako eto anatrihanao ny fahasoavanao mba hiasa ho azy mamindrafo aminy Jesosy mety nisy tokoa ny zavatra tsy nety inge Andriamanitra iza moa izay no marina teo anatrihanao fa mangataka aminao izay mba hidina amin'izany olona izany famindramponao ary dia hiasa ho azy ianao Jesosy malala tsy fantatray mety manana avokavy izy ny olona izany manana vola hipehenany izany hoe izy tsy haina ifa ny zavatra fantatray dia tonga eto aminay izany vavaka izany ary asanatray ho anao ianao ny ady ho azy Jesosy malala fa izy angina Andriamanitra ao anatin'izao zavatra izao dia matoky sy mihena fa hivoaka fandresena ho azy ary tsy hapotika ny fiainana izany fitsarana izany Jesosy fa ny didim-pitsarana hivoaka eo amin'ny anaranao Jesosy nangatanay fa fandresena ho azy Jesosy malala fandresena ho azy satria ianao ny tompony teny farany misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery halleluja amen tany tompo pasteur Avady mangataka vavaka fa nisy taratasy fangatahana
mba natao eritrereto fotsiny azafady indrindrany azafady tany tompo pastora mivady mangataka vavaka fa nisy taratasy fangatana mba natao sy nalefa dia izay no angatana vavaka mba hifalisoma tsara sy mba hisy valiny mahafa-po fangatana atao misaotra tompoko. Maherezy ianao fa ao amin'i Jesosy tsika zao ary ny raronao atsika rahavavy dia ato amin'Andriamanitra. Aleloia. Tsy mahazo rariny tsika raha eny amin'izao tontolo izao eny. Fantatritsika fa mety betsaka amin'ny matanjaka noho itsika nge raha ny anatin'ny ivon'ireny zavatra rehetrarehetra reny fitsarana reny toerana maro samihafa reny betsaka amin'ny matanjaka noho itsika daholo mihitsy tsara moa ny olona fa tsika olona kely fa zao ato amin'Andriamanitra ny raronao atsika ary dia angatantsika izany mba hiady atsika Andriamanitra. Aleloia. Jesosy malala mitondra mavaka ny tivavina ity izay amin'izao fotoan'izao nisy tokoa ny taratasy izay natao Jesosy eo fantatrao izany ary tsy misy miafina aminao Jesosy malala izany ady izay lalovany izany amin'izao fotoan'izao Andriamanitra. Mbola ao anatin'ny fikarakarana n'izany izy Jesosy no tonga eto aminao ary tsy tara izy raha tonga eto aminao amin'izao fotoan'izao satria mbola misy fanantenana tokoa ho azy Jesosy malala. Ao aminao ny rarino anay ary mino sy matoky an'izany zay Jesosy fa ao aminao ny rarino anay ary angatanay izany rarino izany Jesosy hanjakany tsy rariny ty izao tontolo izao ity miaina ao anatin'ny tsy rariny Jesosy izao tontolo izao fa ao aminao tsy miova ianao ilay Andriamanitra marina tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina ianao Jesosy dia mangataka aminao izay androany mba hanome rariny azy ianao ary rehefa ianao no manome rariny Jesosy dia mivaha ao anatin'izany avokoa ny zavatra fa mampipatotra rehetra Jesosy na tonga taiza izany olana izany amin'ny anaranao Jesosy dia mivaha zany rehefa ianao ny hanome rariny. Androany tena mangataka rariny ho an'ity rahavavina ity. Aleloia. Ny zavatra rehetra ataony manomboka androany dia mety avokoa. Ny taratasy rehetra karakarainy dia mety avokoa amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy tena mangataka ny fahagagana avy aminao ny amin'ity rahavavy ity Jesosy tena aneho fahagagana Jesosy malalo tena ho fantany ary ho fihobiana ho azy tsy ho adinony mandrakizay fa ianao nanafaka azy tao anatin'izany. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Haleloia. Amen. Mahereza ianao rahavavy malala tahiny Jesosy. Tahiny tompona no mivady zazoko mba mangataka vavaka fa isy appel important ho atao rapitso maraina dia mba vangin'Andriamanitra sahady io olona io mba hanaiky ny torohevitra izay ho lasaina aminy. Vetivety fotsiny azafady satria misy zavatra secret ilay izy fa izany no mamaky an'ilay izy azafady to. Ia, voray fa fahedsika mbavaka izany appel izany. Haleloia. Manana toky mahereza fa mety io amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Mety io antsika toky an'Andriamanitra. Jesosy mitondra mbavaka ny rahavavina ity izay misy appel tokoa Andriamanitra ataony rapitso ary tena zavatra tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany antso izany Jesosy miankina amin'ny rapitso dia hisy zavatra na ho mety na tsy ho mety. Fa androany Jesosy tena mitondra mbavaka mba ho mety Jesosy izany zavatra any ary androany zay raha angataka aminao hoe mety ve ianao Jesosy dia tena ianao hoe mety Jesosy. Ianao nge nanaiky foana Jesosy androany mangataka aminao. Jesosy malalo hialo avy lalana izany appel izany androany. Jesosy malalo izay rehetrarehetra voakasika izany ireo olona rehetrarehetra voatonon'ireo Jesosy izay rehetra voakasika izany androany dia ho vanginao avokoa amin'ny fanainao masina ary dia ho amorainao ny zavatra rehetra. Isosa fotsiny io Jesosy satria ianao no miasa. Haleloia. Ianao no miasa Jesosy manome teny manome sosokevitra Jesosy malalo ary dia tsy hisy zavatra nanosarotra Jesosy malala ao amin'ny fanatanterahana izany dosie rehetrarehetra izany. Apetraka eo am-pelantananao ianao mihitsy Andriamanitra no hiasa amin'ny fahafenona. Misaotra Jesosy malalo. Haleloia. Amen. Kelikely sisa fa manana faharetana. Haleloia. Tahiny Jesosy nareo manona fedana ny tompo anareo menakavy kely. Azafady mba mangataka vavaka aho nandefa vola ahy any Matafa, nandefa vola aho any Matafa, vola engagement banque 5 jours fa mila manome vola 100 000 ariary na 200 000 ariary amin'ireo
sekretera reo izay vao mahazo laharana aloha nefa sécurité azafady sécurité ny tintenenina reo izay vao mahazo laharana aloha nefa mamanay avy any ambanivohitra sairana vezivezy satria mbola vao aingany teo foana izy nahazo fahasalamany raha pitsikoa izy miverina zany raha angatahako vavaka mba ho azo matsara volako raha pitso satria tena anatiny fahasahiranana zariany amin'izao mankasitraka indrindra tompoko tahiny Jesosy nareo menakavy kely aferiko kely aloha le isa tsy azo tsara manonona vetandoha azafady mamangataka vavaka nandeva volany amadafa fa volo engagement en banque 5 jours fa mila manome vola 100 000 ariary 200 000 amle sécurité reo zay vao ay manome volan'le sécurité zany zay vao mahazo laharana ay eny fizony olona reraka olona avy any ambanivohitra izy nefa izy mbola reraka tsy salama tsara ao fa entsika mbavaka zany mba hisosa ahita fity mamanareo dia ho vita sady vita vetivety ny vita tsy miala an'izany volo zany tsy hitako tsony zay zavatra tsy andoavam-bolany Madagasikara rehefa namalala tsisy zavatra tsy misy kolikoly zay alehanao rehetra misy kolikoly avokoa hatramina sécurité any amin'ny banque zany mbola mila omena vola vao afaka mahazo numéro aka tena indrindray mahakivy ny fiainana any fa dia ahoana moa fa dia izay ny zava-misy vehivavaka tsika mba tsy hoambakain'olona amin'izany ane mamanao aleloha amin'io le vola be da be 100 000 ariary na 200 000 ariary ry havana malina Jesosy eo amin'ny tonam-bavaka nytirenym-pianakaviana ty izay amin'izao fotoana izao izay tokony haka volany amin'ny banky izy Jesosy malala mangataka aminao zay Andriamanitro nisotry ny fahita-pity no angatahako androany hanaromanao an'izany renim-pianakaviana izany Jesosy malala ao anatina tsy fahamarinana tahaka an'izany no iainan'ny firenenay zany androany mangataka Jesosy mba ho avahanao ireo olona izay mpanomponao ireo Andriamanitra anisan'izany ty zanakao ity izay mangataka vavaka androany Jesosy tena hanavaka azy anenao Jesosy ao anatin'izany karaha mandoa an'izany volo izany daholo ny olona vao mahazo tike mahazo laharana Jesosy malala mandoa 100 000 ariary 200 000 ariary zany androany tena mangataka Jesosy tsy ho amin'ity ravavinay ity zany tsy ho amin'ny mamany fa nisotry ny fahita-pity dia ho fenonao azy Jesosy ka raha vao tonga ao izy dia sokatra amin'ny avokoa ny varavarana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy azon'ny olona fitahana tsy azon'ny olona solokina tsy azon'ny olona anaovanana fetsifetsena Jesosy malala tena mangataka aminao hanamora ny lalana enenao tena hialo lalana hisavany lalana enenao Andriamanitro ho avahanao izy amin'izany toerana izany ka na olona firy na olona firy dia hiavaka izany renim-pianakaviana izany misaotra indrindra Jesosy malala voninahitra ny ao anao rery ihany halleloia amen tahiny Jesosy pasteur menakavy vavaka ho an'ny ankohonana sy fianakaviana mba samy kasi ny fanay masiny Jesosy mankasitraka pasteur mivady menakavy amen tonam-bavaka Jesosy amin'izao fotoan'izao any ankohonana sy ny zanany sy ny vadiny ty ravavina ity izay tena hoe etaetany ao anatin'ny fony mihitsy Andriamanitra zany hoe vady aman-janany ny ankohonany ho kasihanao zany Jesosy ary anisan'ny zavatra entiny ao anatrihanao isan'andro ianao ange Jesosy ny teny motsy anomerariny ny mboafidiny izay mitarena amin'ny andro aman'alina fa ianao Jesosy io androany mbola mitarena aminao indray mbola mangataka aminao indray amin'ny finoana amin'ny faharetana amin'ny fanantenana no entinay mangataka aminao androany Jesosy ny mba hikasihanao andreo ankohonany ty ravavina ity Jesosy malala amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy tsy fantatray inona ny ataonao ary izay tsy mahova olona izay nge Jesosy na dia miteny sy mitory amin'ny olona azy azon'ny olona ataony tsy mihaino anay akory fa raha ianao kosa fanamasina no hiasa dia izay misy somatoky fa raha ianao ny asa dia ho tanteraka ny fanirian'ity ravavina ity ary dia anisan'ny tokantrano anay famonjenao izy menakavy kely ao anatin'izany ankohonana izany misaotra Jesosy malala voninahitra ao anao rery ihany halleloia amen tahiny tompo pasteur mivady tahiny tompo pasteur ijoro vavolombelona fa sitrana ny aretiko izay nampijaly amataona halleloia mankasitraka indrindra ary mangataka vavaka mba ho vita soamantsara amin'ny batisako tsy ho isy ny fakapanahy misaotra betsaka zoky amen halleloia tehitehaka mafy be mihitsy halleloia arabaina afaka tanteraka ianao dia raha itsika Jesosy tsofinananao ho vita soamantsara ny batisa
Mitondra-bavaka ihany koa ho an'ny batisa nareo rehetra izay atao batisa atoato atambatra amin'ity fitondram-bavaka anankiray ity. Tsika rehetra andao hitondram-bavaka an'izy ireo. Misy maromaro izy ireo eo amin'ny 4 miravavy eo izy ireo raha sitrapon'Andriamanitra. Ny 3 miravavy aloha zao efa tena confirmé fa ho atao atoato 27 29 azafady mais nanaovana an'izy 3 miravavy mbola misy anankiray koa fa mbola eo aloha tsika mbola miandry ny confirmation hoe tsika mbavaka izy ireo izay mangeta eto atao batisa. Jesosy malalo mitondram-bavaka andreo ravavinay zay Jesosy izay mangetaeta iroso amin'ny batisa amin'izao fotoana izao. Zay Jesosy misaotra anao fa mialohan'ny batisa dia fanafahanao tanteraka ny ravavinay ary dia matsaro izy amin'izao fotoana izao fa salama tsara afaka ny fatopatotra rehetra. Jesosy malalo voninahitra ny eo aminao, ianao no nanafaka, ianao no niasa, ianao Jesosy no nitondra azy ary ianao no namaly vavaka azy. Ianao ihany koa no niantso sy nifidy azy Jesosy dia isaorana eny anaranao zany. Ary androany raha hiditra amin'izany ranon'ny batisa izany izy ireo Jesosy malalo. Zay tsy teny hoe raha sitraponao fa sitraponao zany. Ary izany mihitsy aza dia tsonao anay tsirairay avy reto mba hiditra amin'izany batisa ny fibebahana izany satria efa ho avy ianao. Rehetra izy ireo Jesosy an'olo tena Andriamanitra tsy ataonao tsinontsina ny fanorantenan'izy ireo. Ary ohatry ny hitanay eto mihitsy nao efa tsindrin-daona Jesosy malala handrain'izy ireo amin'izany fotoana izany. Hanoratra ny anaran'izy ireo ny anjelinao anatin'ny boky ny fiainana. Efa vonombonina amin'izao fotoana izao Jesosy. Ny devily Satana kosa dia afatotra amin'ny rano tsy afaka hitondra fanakatsakanana na inona na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana. Amin'ny anaran'i Jesosy dia fatorana tongotra matanana tsy afaka mihetsika tsy afaka manao na inona na inona amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo izay roso amin'izany ranon'ny batisa izany. Ary dia entinay ambavaka ho tanteraka soamatsara izany Jesosy. Ho alaminao ny programa rehetra ny ankizany akoho ety Andriamanitra. Ho alaminao hatramin'ny programanay aty Frantsa Jesosy io hianatrika an'izany batisa izany. Ary dia ho fifaliana lehibe ho anay sy ho anao ihany koa. Izany batisa izany Jesosy malala ho voninahitry ny anaranao rerianana izany Jesosy fa miamitombo tsy kelikely eo ny ambaindain'ny fanjakanao. Misaotra indrindra fanamasina. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao aoriana ny vavaka ho an'ny firenena dia andefa ila anankiray atolotra anareo hifaranan'ny fotoana sady fanaovantsika veloma rehefa avy eo. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fotoana izay nafahana niaraka teto indray androany. Misaotra ny amin'ny toriteny ny amin'ny fitondrana am-bavaka Jesosy malalo misaotra fa tena voky angeny fanahinay Jesosy renay fa sambatra mihitsy zay satria miaina amin'ny fanatrianao foana Jesosy io misaotra anao zay misaotra. Ankehitriny Andriamanitra dia apetrako aminao reto olona izay tonga nanaraka teto indray androany. Jesosy maharitra hatramin'izao alina izao ange izy tompo hoe ny valim-potian'izy ireo Andriamanitra. Any an-danitra ny valim-potian'izy ireo voalohany fa tsy adinonao ihany koa hamaly soan'izy ireo eto amin'ity tany ity Jesosy. Saromanao ny voninahitra ao any tsirairay avy. Androtsahanao fitahiana sy fahasoavana mananamby ampy any amin'izay alehanay rehetra Jesosy. Tsy hananjava mahory. Halleluja. Satria miaritra mitady anao Jesosy malala. Ankehitriny ihany koa zay dia mitondra-bavaka ny firenenay Jesosy io izay tena hoe ny zavatra mitranga rehetra tokoa dia mahakivy. Miamitombo ny fahotana Jesosy miavosa dia midina miaraka amin'izany ihany koa ny farim-piainana sy ny zavatra rehetra Jesosy malalo. Hitanao ireo fahotana Jesosy. Tsy menatra tsony ny malagasy miseho eto amin'ny Facebook fa sarim-bavy, sarin-dahy. Arahan'ny olona rehetra dia mifaly amin'izany daholo ny olona dia meme amin'izany ange ny olona Andriamanitra fa avetavetana meo pampana eo anatrianao. Jehovah Andriamanitra indraindray izay no matahotra, izay no miorooro hoe dia ho sanatria ve dia ho andatsahanao afo ny firenenay satria dia tena ao anatina fahotana lalina amin'izao fotoana izao. Arakaraky ny mampahantra an'izy ireo, arakaraky ny tena hoe sahirana ny firenenay ny mameo pampana ihany koa ny fahotana, ny fitondran-tena tsy mety, ny fahavetavetana, ny fanompontsampy ao anatin'izany firenena izany. Lavitra an'izy ireo izany hitodika aminao izany Andriamanitra fa vao maika maniratsira azy Jesosy io mivavaka ho an'ny firenena izay amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mangataka famindram-po foana raha mbola misy famindram-po azonao omena, raha mbola misy famelan-keloka azonao ampidinina Jesosy malalo izy ireo olona tena mitady anao. Betsaka ny olona mangetaeta anao Madagasikara fa saingy indrisy Andriamanitra diso lalana
any amin'ny toerana tsy izy, any amin'ny lalana tsy izy mangataka aminao aho. Ny tady mazaka ny fitiavanao any ny sariana izy ireo Jesosy, ho sarianao amin'ny tady mpitiavanao izy ireo, ary ahitany lalanao marina tokoa Andriamanitro. Dia iaina amin'ny fahasoavanao ary anavaka ianao fotoana fanavahanao zao Jesosy, dia anavaka an'ireo izay manompo sy ny tsy manompo ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy malala, voninahitra ny tena nihaja ny saotra tamin'izay rehetra vita teto ane, atolika ho anao hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay mandrakizay. Halleluja. Amen. Tahin Jesosy ary tsika rehetrarehetra, samy mahery daholo bonne nuit daholo tsika rehetra. Atolotra tsika ty hira anankiray ty ifanaovantsika veloma, dia samy mahery isika mianakavy. Halleluja. Amen. Zah